faly be mihitsy ry havana malala ny tenako indray mialavantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity androany ity ato anatin'ny fandarana misandrata isika hanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra indray ary isaorantsika azy izao fahatongavantsika eto izao indray androany isaorantsika azy izao fahavelomantsika mbola nahatratra ity androandroany ity notahian'Andriamanitra manokana tamin'ny herinandro iny velonaina soamantsara dia mbola tafajoro indray tsika mianakavy ary mahatsiaro an'izany fahasoavan'Andriamanitra izany tsika dia tonga eto indray tsika androany tsy angina tsy kombombava tsy telona fotsiny na ho faly ny sitraka fotsiny ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny herinandro iny dia angina sy mba iseho eto anatrehany ahatsiaro ny sorehetra nataony ry havana malala fa Andriamanitra mihitsy no nandidy Andriamanitra mihitsy no niteny fa zao olona noforoniko koa zao dia anambara fiderana. Aleluia. Tiantsika hidera azy ary izany mahatonga azy manao zavatra eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Raha hiteny aminao androany hoe nisy fahagagana niseho teo amin'ny fiainako androany, fahagagana lehibe niseho teo amin'ny fiainako isan'andro isan'andro tamin'ny herinandro iny, dia mety niandrotsika hoe inona izany fahagagana izany, ny fahavelomantsika ry havana malala. Isan'andro sika io dia miaina ao anatina fahagagana satria velona isika. Ny zavatra rehetra mahavelona antsika no tahian'Andriamanitra daholo. Ny singa rehetra mahatonga antsika ho velona dia no tahiana avokoa ka mahatonga antsika mbola afaka tonga eto indray androany. Ry havana malala, tsy ny taonantsika na ny fahatananantsika no mamaritra ny androm-piainantsika eto amin'ity tany ity. Betsaka ny zazakely vao teraka dia maty, aman-taona vitsivitsy dia maty, fa isika ry havana malala dia miantehitra amin'ny famindram-pon'Andriamanitra. Izany no mahavelona antsika isan'andro isan'andro satria mbola midina amintsika izany famindram-po izany. Famindram-po manarona ny zavatra rehetra tokony efa mahafaty antsika dia saromana izany famindram-pon'Andriamanitra izany ka mahatonga antsika mbola velona indray androany. Tsy avelan'Andriamanitra hanana anjara amintsika mihitsy ny fahafatesana satria saromana ny famindram-pony dia tsy mety mandaitra eo amin'ny fiainantsika ry havana satria tia antsika Andriamanitra. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Andaontsika hisaotra azy raha tonga eto ianao androany. Aza mitady zavatra lavitra be akory ianao. Aza mbola mitady ny zavatra mety voarainao tamin'ny herinandro iny akory aloha ianao. Fa ety am-piandohana dia isaoran'Andriamanitra io fahavelomanao io. Fa nalalandra faran'izay madinika indrindra tamin'ny vatanao aza tsy tapaka. Matoa ianao mbola afaka mijery an'io telefona io androany. Matoa ianao mbola afaka misaina tsara androany. Mbola manam-panirinana ao anatin'ny fonao ao. Mbola afaka manana safidy ianao hoe andeha hivavaka, andeha hijery fandaharana, andeha hanao an'izao fa tsy matahaka ny olona tsy manan-tsafidy intsony, fa efa mpitsabo sisa no misafidy eo amin'ny toerany. Ny mpitsabo no misafidy ny zavatra hoaniny, ny ora hafahany mba manao zavatra hafa. Ny mpitsabo no misafidy ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainany sisa fa tsy intsony. Fa ianao mbola nananao ny safidy androany. Dia tsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ry havana malala. Fa fitiavana antsika izany. Jehovah Andriamanitra misaotra anao izay amin'ity androany ity. Misaotra satria dia tena tsapanay tokoa Andriamanitra fa fahasoavanao izao hivelomana izao. Ary marina tokoa fa Andriamanitra mahari-po sady be famindram-po ianao Andriamanitra. Mijery anay isan'andro ianao Andriamanitra, momba anay ianao Andriamanitra. Ny tananao mihitsy no momba anay Jehovah. Mahatonga anay mbola tafajoro hatramin'izao. Tsy mba tanan'olombelona, tsy fahefan'olombelona na herin'olombelona no niankina anay tamin'ny herinandro iny. No niantoka anay tamin'ny herinandro iny. Fa fiantohany Jehovah Andriamanitra, fiantohana mahery vaika, dia ny Andriamanitra mihitsy niantoka ny momba anay. Niantoka ny fahavelomanay rehetra. Ny zavatra rehetra nahavelonay nataony Andriamanitra avokoa. Ny manodidina anay rehetra no kasihany avokoa, ny taovanay rehetra no tahiana avokoa.
mahatonga anay mbola tonga etondray amin'ity androany ity Jesosy malalo. Misaotra anao zay ny amin'ny zavatra rehetra nataonao tamin'ny herinandro iny. Mankasitraka Jesosy fa lehibe loatra eo amin'ny fiainana ianao. Tsy takatry ny saina ny fahalebiazanao Jehovandriamanitra. Omenay anao ny voninahitra midera ny haja ny saotra satria mendrika anao indrindra izany. Halleluja. Saiko izao ny fahalebiazanao, iray mpamorona izao rehetra lehibe ny anazanao, masinasy marina midiko tiraina ianao mindra sandratra eo anao, fa mahagaganotro ny fitiavanao. Zao voary rehetra izao miara-mankalazanao, manjakany manjaka ianao. Tena tsara ianao raio, tsisy nitakanao, menkoka aminao zahay, tsy misy soanananay, azonay oarina aminao. Iraiko izao ny fahalebiazanao, iray mpamorona izao rehetra izao, zao voary rehetra izao miara-mankalazanao, manjakany manjaka ianao. Tena tsara ianao raio, tsisy nitakanao, menkoka aminao zahay, tsy misy soanananay, azonay oarina aminao. Tena tsara ianao raio, tsisy nitakanao, menkoka aminao zahay, tsy misy soanananay, azonay oarina aminao. Sayanayo, tsisy toanay, tena tsara ianao raio, tsisy nitakanao, menkoka aminao zahay, tsy misy soanananay, azonay oarina aminao. Lehibe ianao raio, raisony saotranay, lehibe ianao raio, raisony saotranay. Amen Jesosy. Zay koa Jesosy resy lahatra amin'izany fa lehibe ianao
ary resy lahatra amin'izany koa izay miteny hoe tsy misy soa anananay azonay oarina aminao ange Jesosy e. Inona tokoa moa ny soa eto amin'izao tontolo izao ity Andriamanitra? Matoa Andriamanitra ny olona mihazakazaka amin'ny zavatra marobe dia satria mieritreritra izy ireny fa reny no atao hoe soa sy tsara. Maniry zavatra maro ny olona satria aminazy soa sy tsara reny Andriamanitra. Maniry vola aman-karena ny olona satria reny no soa ary reny no hitany fa tsara Andriamanitra. Maro ny zavatra tadiavin'ny olona eo amin'ny fiainana. Hiazakazahana, tsy ahalalana reraka mihitsy, hiaretana tory anaovana ny zavatra rehetra. Satria mihevitra Andriamanitra fa reny no soa. Ary katsahana fatratra amin'ny fomba rehetra Jehovah Andriamanitra. Manomboka voatelo taona ange Andriamanitra ny zazakely dia efa ampianarina satria hikatsaka ny soa. Hanamboatra ny ho avy mba ho tsara eto amin'izao tontolo izao ity Andriamanitra. Fa tsy fahantatry ny olona Jehovah Andriamanitra fa ianao kay ny tena tsara soa. Ianao kay ny mbola mihoatra lavitra tokoa noho izay eritreretinay fa tsara Andriamanitra. Betsaka ny zavatra mamirapiratra eto amin'izao tontolo izao ity tsy laviny izany. Maro ny zavatra mahasondriana ny olona eto amin'ity tany ity tsy laviny izany Jesosy aho. Fa ianao Andriamanitra mbola hafa mihitsy angenao e. Mbola hafa mihitsy ianao sy ny fitiavanao. Mameno anay, mameno ny fonay. Hatrany anatina ihany, mamakivaky any anatina ihany ny fitiavanao Jesosy. Raha mijery ny zavatra eto amin'ity tany ity izay, dia mijanona eo ivelany fotsiny ihany. Mijanona hatreo amin'ny masona iny mahita ny reny Andriamanitra. Ny mamirapiratra tsy ny zavatra tahaka ny tsara eto amin'izao tontolo izao ity Jehovah. Mijanona eny ivelany. Fa ianao miditra hatrany anatina ihany mihitsy, mamakivaky any anatin'ny fona ihany, mamakivaky anatin'ny saina sy ny fanahinay mombanao Jehovah. Moa misy zavatra tsara noho izany ve Andriamanitra? Any anatina ihany misy feo miteny foana isanandro fa tianay ianao. Any anatina ihany misy miteny foana isanandro hoe aza matahotra. Mandre an'izany foana izay ao anatin'ny tontolo andronay na mivoaka na miditra Jehovah. Hany ka lasa manana toky izay andeha manao zavatra tsy vita amin'ny olona, manao zavatra tsy sahan'ny olona atao. Satria Andriamanitra, ianao angeny manome toky anay, ianao angeny mampahery anay Jehovah, ianao angeny miaraka aminay. Alleluia. Zavatra izay manana anao, didin'ny fitiavanao ary sahanay mihitsy ny teny androany fa ampy anay ny fitiavanao Jesosy. Tena ampy ny fitiavanao, voadidin'ny fitiavanao izay. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Halleluia. Avia
Jesús y de yambi na mafanye ukawe iti tema marina nge zany ry havana malala fitiavana tena feno no nomen'Andriamanitra antsika ry havana, fitiavana tena feno, halleloia, no nomena antsika ry havana malala. Ritra daholo ny zavatra rehetra tao amin'i Jesosy, ritra ny rany, ritra ny rano, afaka ny ainy. Zany no atao hoe fitiavana feno ry havana. Raha misy olona milaza fa tia anao, tsy mahavita an'izany ho anao. Mety mahavita manome volanao iny olona iny, ampahany kely indrindra amin'izay ananany zany ry havana. Mety mahavita service ho anao iny olona iny, fa mbola ampahany kely indrindra zany amin'izay ananany. Fa nen'Andriamanitra rehefa manome dia manome feno ry havana malala.
Andriamanitra tsy mahay manome tapany zany, tsy manao sotapany, fa mihoatra lavitra ao aminy ny fahafenona rehetra sy ny fahatsarana rehetra rehefa namalala. Raha ny teny antsika Andriamanitra fa tia antsika, dia napetrahany tsara fa fitiavana mandrakizay no tiavany antsika. Tsy voafetrahany taona, fa na mbola ho tapitra azy zao tontolo zao, ny fitiavany mbola mipetraka ry havana malala. Hatrany an-danitra any nge tsika ry havana, mbola andreteny fitiavan'Andriamanitra nge tsika rehefa tonga any ry havana malala. Zany foana no rentsika ano etiako ianao. Tsy mahareteny marary tsony tsika rehefa tonga any, fa mandrakizay iaina ny fitiavan'Andriamanitra isika. Aleloia. Manome feno antsika Andriamanitra. Tianao Jesosy. Tamin'ny herinandro iny tsy fantatra zavatra nilalovanao tsy haiko ny zavatra mety ny ainanao mety ozy izy ianao hoe tena herinandro tsy nety tamiko mihitsy ny herinandro iny, mety nandalo ady ianao, mety narary ianao, fa tsy reny akory ny mamafa ny fitiavan'Andriamanitra taminao. Tsy ary havana, ny fahatongavanao androany, ny fahavelomanao androany dia manam-porofo sy manambara fa tianao Jesosy. Aleloia. Ataovy ampy anao ny fitiavany anao ry havana. Aza mitady zavatra be dehibe, fa efa omeny anao zay rehetra ilainao, efa omeny anao ny sakafo mahavelona, omeny anao ny lamba tafina, omeny anao ny zavatra rehetra. Ampy anao zany, fa omeny anao ambonin'izany rehetra zany ry havana malala ny fitiavany izay tsy mba mitovy amin'ireo zavatra rehetra zay omeny ireo, mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra, tsy misy tombam-bidy azo itererana azy ry havana. Tianao Jesosy. Ataontsika izany izany ianao tsika fotsika rehetra mihitsy hoe tia ianao Jesosy. Aleluia. Amen. Salahku iwanuantuki nifemu aku tonganu fuisi difanji yamanita Rita Jesosio mamilifitiavana Jesosio tianaku Menjichazao Tinufaisi Ajitimanda Elifantaniku Irewala Yeluku Netiringa He's a windaku Jesosio
Jesús, tu livrar, tu suau, itarikamu, vivi alafu, ibunina ini, nuzari kamiku. Haleluya. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany fa raha nangataka vavaka tao amin'ny groupe izay maharesy mba ho azo soa matsara ny karaman'ny zanako dia raina Jesosy fa azo soa matsara ary nalaky. Raha misy ny an'ny olona efa ho vita congé ro volana vao azo fa no mivavaka nasandratsika tena mahaly vavaka izy. Ary nangataka vavaka koa za fa nanao vizity izy nandritry ny 4 andro vita soa matsara tsy nisy olana voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Itombositra hatrany ane ianareo rehetra. Haleluya. Amen. Haleluya. Dia antsika Andriamanitra ry havana. Amino fa tsy ravavy izay nijoro vavolombelo ihany no nahatsapa hoe nitahian'Andriamanitra izy tamin'ny herinandro iny. Antsika rehetrarehetra dia tena hoe na io tanantsika mbola afaka miasa io azy na dia io isika renim-pianakaviana mbola afaka mikarakara ny ankohonantsika io ry havana malala. Firifiry moa ny olona ny kamboty amin'izao fotoana izao ry havana. Manana mpiara-miasa ry havana dia tena tohina be mihitsy ny foko rehefa mahita anazy io satria mampalahelo loatra ny fiainany. Manana reny izy ankizy 20 taona io sazy io 20 taona dia ny mamany ry havana malala marary dia accidenté io mamany io efa taloha efa ela be dia efa nanomboka narary aloha dia efa nisy handicap zany le mamany, efa nisy fahasembanana. Dia avy eo indray mbola nanao accident fandrony indray le mamany dia lasa 100 isan-jato ry havana ny fahasembanany io ramatoa io. Ary ny zavatra tena mamparary ny foko dia ity nandritry ny fotoana niainan'io olona io 20 taona izy izao tsy mbola nahita amin'ny mamany salama. Hatramin'ny fahakeliny dia marary foana io mamany io satria marary satria sembana lasa nanana fahasembanana vokatry le accident izay nahazo anazy. Dia hatramin'izay izy dia tsy mba nahatsiaro an'izany mihitsy hoe no karakarain'ny mamany izany fa olona hafa foana no mikarakara anazy eo, fianakaviana, namana, olo-padatra apetraka any amin'ny garderie amin'ny atoandro dia amin'ny hariva dia fianakaviana tsy mba nahatsiaro an'izany hoe
io mama fa mba napandro anahy, na io mama fa nahandro sakafoko, na io mama fa nitsena anahy teo ambaravarana sy ny sisy. Tsy nisy nandritry ny fiainandriavany. Ary tamin'iny herinandro iny ako tena lasaka ny ranomasoko rehefa na mitantara ny fiainana izy, dia tena nitomany ahy. Hoy aho hoe Jesosy, mampalahelo anaty olona ity, mila anao reto olona reto. Dia inona rehefa namalala? Izy rehetra sisa ny ao amin'ilay mamany amin'izao fotoana izao. Izy mianaka rehetra sisa miara mipetraka. Mba manana zoky izy, fefa nanambadiko ny zokiny dia efa laza ny alavitra be. Dia izy no aho. Dia ny tena mampalahelo rehefa io mamany io zany ao an-trano, dia izy indray no mikarakara an'ilay mamany. Dia mahandro sakafo izy amin'ny hariva, dia apetrany eo dia mamana fotsiny mamany mba azony atao mamana an'ilay sakafo amin'ny atoandro, dia mba mandeha izy. Dia any am-piasana izy tsy mitombona mihitsy ny sainy, satria tamin'iny herinandro iny dia natsoina izy. Lasa nodenga be izy tamin'ny 12 satria nenjera tao an-trano indray ilay mamany. Nenjera dia niakatra sy midina foana hoy ny taony sao rehefa tsy ambany be dia mba ambony be, tena hoe ambivotra foana ny ainy. Dia lasa izy nody dia tsy miverina izy ny hariva ary avana malala. Dia ohatr'izany foana dia miaina anaty fitahitanana foana, tsy misy andro miratra, fa isan'andro mieritritra hoe mbola velona ve ty reniko ty rapitso, na andritry ny 20 taona ny ainany. Ry avana malala, vaky ny foko. Nitondra mavaka an'io namako io io mpiara-miasa amiko io, satria hoy aho hoe Jesosy io tsy fantatry olona io fa mila anao izy Jesosy. Fa ny zavatra nakasika natao anatin'izany izay misaotra anao Andriamanitra. Fa hatramin'ny nahaterahan reto zanako 4 reto, mbola hitanareo teo foana mikarakara an'ireo mampandro manao ny zavatra rehetra. Ry havana malala, rehefa mahita an'izany ianao dia mahatsapa mihitsy hoe Jehovah, ity fahasoavanao iainako Andriamanitra. Hay ve za ty Andriamanitra tena miaina amin'ny fahasoavanao e? Hay ve za ty Andriamanitra tena hafakely mihitsy izao fiainako izao Andriamanitra? Rehefa mahita an'izany ianao ry havana malala, fa za frantsay izany olona izany, fa zany ny fiainana. Ary ambonin'izany tena sahirana izy. Sahirana ampivelomana satria izay karama kely mba azo dia reny no nandavana sarotra. Izy mianaka kely rery miady amin'ny fiainana. Ry havana malala, za te hiteny aminao sambatra ianao. Sambatra be mihitsy ianao. Misaoran'Andriamanitra fa afaka mikarakara ny ankohonanao ianao. Afaka manome fahafapo andreo fianakaviana kelinao reo ianao, ny vady aman-janaka reo. Afaka mikarakara manome fitiavana andreo, manome fahafapo andreo. Haleloia. Misaoran'Andriamanitra izany ry havana malala. Fa fitahiny sy fahasoavany lehibe mirotsaka eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Fa maninona no misy olona mijano ohatrany ny ambadikany? Fa maninona ianao no miaina tsara e? Maninona ianao no sambatra e? Maninona ianao no milamina ry havana? Andao entina nandrantana an'Andriamanitra io fiainantsika io. Hoenty hiterana an'Andriamanitra io fiainanao io ry havana malala. Fa zany nanaovana anao tahaka an'izao. Salama tsara sy milamina satria tiany ianao iakohaka hitera azy. Haleloia. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Tungeitwa dirnyanarana, tungeitwa angadratanya sarano, kafenduin fanayinao, fenduin di fanaceanao, vuntusi diusujao, aiza kwa kalazana. Hallelujah,
Maina Jesosy sotranao zay Andriamanitra ny amin'ny fotoana izay nafahana iteranao teto androany Jesosy malalo. Misaotra satria tsapanay fahateto ianao Andriamanitra. Iainy Andriamanitra raha oharina tokoa amin'ny fehezam-boninkazo ny zavatra natolotra teto tsy efa Andriamanitra dia tsy mba tahaka ny rozy tsara tarehy akory Andriamanitra fa tena farak'izay ratsy farak'izay kely Jesosy malalo. Fa izay kosa nefa mino fa tonga teo anatrehanao satria nivoaka avy ao anatin'ny fonay Jesosy malalo ny fisaorana sy fiterahana sy fankasitrahana izay nataonay teto androany. Misaotra anao satria tombony lehibe ho anay mbola fafahanay Andriamanitra miteranao. Tombony anay Andriamanitra misy olona ny ambadika any amin'izao fotoana izao Jesosy tsy afaka miteranao intsony, tsy afaka manandratra anao intsony. Mety avy ao ambavahoana ny fahafatesan'izany olona izany, mety noho ny antony maro dia tsy afaka miteranao intsony. Fa izay Andriamanitra mbola omenao tombony lehibe. Misaotra anao zay Jesosy. Misaotra ny amin'ny fotoana androany. Misaotra fa nisy ny fandarana misandrata. Misaotra ny amin'ny telefônina izay mandeha tsara sy ny fandarana ny page rehetra mandeha Jesosy io. Misaotra ny amin'ny connexion. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny andro sabata ity. Misaotra Andriamanitra tsara indrindra ianao.
manomana ny tsara indrindra ho anay ianao dia ity androandroany ity Andriamanitra hitsaranay, hitsara ny vatanay, hitsara ny fanahinay eo anatrehanao Jehovah. Trikay aminao ny toy ny fotoana rehetra eto ho atrehanao foana ny izahay. Itoy hisandratra eto foana ny anaranao Andriamanitra ny mombanao rehetra. Itoy hisandratra eto amin'ity fandarana ity ho anao ny voninahitra. Iterany aja sotra hatrany taloha indrindra teo mandrakizay. Halleluja. Amen. Tianao Jesosy tapitra eto ny fotoanantsika rehefa namalala. Ilanankiray farany fanaovantsika veloma dia ampitatsika makany amin'ny fandalana vavaka fiambenana indray tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra mifinahitra ao an'Andriamanitra. Halleluja. Amen. Rahasia fano rasinao ilay namonjana izay nandrany vonjiny dia velo karavunery afarina mahari truduri lay afarina natitwao sambana rahasia fano rasinao ilay namonjana izay nandrany vonjiny dia velo karavunery afarina mahari truduri minao aiaza zao tontolo izao reo rendrarendry izay mola mahababoana dia takarokony ay izay tsy mba ivelany afarina mahari truduri Panau izanwe utera yenga ulau hitanau izani nani nambauva izamam barakuana ikeulaya bujuana yafarina hafarina hari truduri yafarina ratikwa sabana razie fanu rasinau lay namonjana izay nandrany vonjiny dia velo karavunery afarina hari truduri afarina hari truduri. Fiambena Apokalipsy 3:20
miandimy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala tsinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny 9 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala tsinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny 9 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana Apokalipsy 7:20 miandimy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala tsinainy hatrany zoma isaky ny amin'ny 9 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana. Halleluja, dia amin'ny fivelany lehibe indray raha sina mpamalalana eo amintsika amin'izao fotoanana izao dia falibe indray tenako mihaona aminao eto androany dia manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay traratranatsy eto falibe indray tenako mahita anao eto ary dia manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy dia raha androany manao vao miaraka aminay eto dia takany mazatra miteny anao hoe tsy tongatonga fotsiny eto ianao fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia ny any teniko aminao dia zao hoe maharetatra amin'ny farany matoka fa tao anatin'izay fiderana izay natao izay reka tamin'ny mampionina dia tafiditra tao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao ary tsy mbola mijanona eo izany fa mbola hifampahery ndretsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia izaho matoky sy mino fa tsy takany hidiranao eto no hivoahanao eto androany fa mahery ianao miala eto. Halleluja. Tany tompo Mbolo Zilda Soameva Miriarandriamalala Erika Tsiramboaramiel artisanat de Madagascar tonga $60 Erika Raka Anatolina Marie Charline Jessica Patici Zamina Kamaradin Jesosy Marie Eulalie tonga soa daholo nareo dia maritatra amin'ny farany daholo. Halleluja. Tsy izanonela moa tsika fa mahafinaritra be tao ao ny fotoanantsika tsy dia lava tsony mahafinaritra be satria dia samy azo antoka samy ampy torimaso daholo tsika tao anatin'ireny dia mbola hiezaka koa tsika androany mba tsy halava be ny fotoanantsika fa izahantsika fitipitiana ihany. Tahiny tompo hoe manamby tsoma tahiny tompo tojo Tina Serikoko Razanazo Sylvie Jesosy Mpandresy Yama tonga soa daholo isika menakavy misaotra mampiona tamin'ny anatin'ny fidirana sy fiankofana miditra amin'ny vavaka fiambenana antsika ankehitriny ka andao aloha mbo antsika amin'ny fotoana tahaka ny mazara dia andao aloha tsika hivavaka metrika amin'ny fotoana mpiara-tamin'Andriamanitra andao ampandrotsika nanabavintsika Tsiramboaramiel Nambinina izy no hivavaka ametraka amin'ny fotoana mpiara-tamin'Andriamanitra. Tany tompo Nambinina anao ny fitenenana. Dia mbola faly manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra tsirairay avy indray ny tenako tahin Jesosy pasteur dia tahin Jesosy ihany koa itsika rehetra izay tonga amin'izao fotoana izao mbola hiary hivavaka ary tsika metraka amin'ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra indray. Misaotra anao izay ny Andriamanitra rainay tsara indrindra. Misaotra anao izay ny amin'ny fitahinao sy ny fitantananao ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra anao izay tamin'ny fiarovanao ihany koa anay tsirairay avy tamin'ny asa mandraraha rehetra izay nataonay na ny lalana rehetra izay nitiavinay dia tsy nisy loza ho anay izany Jehovandriamanitra fa teo foana ny tananao havanana izay nitantana anay mandrakariva ary teo ihany koa ny helatrao izay nanarona anay sy natafinao anay tsirairay avy dia misaotra ny amin'izany zavatra rehetra izany ary tsy navita inonino izay androany Jehovandriamanitra raha toa ka tsy teo ny fanambinanao sy ny fanampianao anay hany ka dia vita mora ny zavatra rehetra izay nataonay ary nataonay mpifaliana nataonay mpitiavana tahaka ny anao izany Jehovandriamanitra.
indrindra moa fa izao fotoam-bavaka izay rahanay amin'ireo zanakao ranadasy rahavavinay malala maro isan-karazan'ireo mihoatra ataony tena hoe mihoatra noho ny asany nofo izay nataonay androany zany Jehovahandriamanitra tena hoe angatahanay mihitsy ny fanainao masina amin'izao fotoana izao tena ampiteny amangy anay tsirairay avy indrindra ny amin'ny teny izay hoentin'ny mpanomponay Jehovahandriamanitra dia isy asan'ny fanainao masina mba tena hoe ho teny velona ho teny mahery ho teny misaina ny eny teny izay fampizarana aminay eto sakafo ny foa mampanahy anay Jehovahandriamanitra mba tena handray tsara n'izany teny izay hoentin'ny zanakao izany ary ny fonay dia mba ho tany tsara ihany koa tany lonaka handray tsara ny teninao tsy handray atendro fa tena hoe handray ny teninao ampifaliana ampitiavana tokoa Jehovahandriamanitra ny andraisanay an'izany aok'izay ifantoko aminao Jehovahandriamanitra ary ny fanahy masinao dia ampianatra anay tondra anay indray amin'ny teny rehetra izay fototra eto androany ary tsy hanana n'ilay ratsy fahefana nikitika na ny angalatra na ny amilovilon'ny sainay fa tsy manakely tsy manam-pahefana eto ny ratsy androany fa fotoana nomenao hiderainay anao izao Jehovahandriamanitra ka tsisy an'ilay ratsy eto tsisy anjaran'ilay ratsy eto fa tena roahanay ny ratsy tsy manakely tsy manam-pahefana izay tsirairay avy dia ifantoka Jehovahandriamanitra misaotra Jehovahandriamanitra ny amin'ny fotoana izay nomenao misaotra anao izahay tsirairay avy ianao ane kasika ny fonay any amin'ny toerana rehetra izay misy anay tsirairay avy ary mba tena hiteny aminay ny teninao ho toy ny sabatra eo amin'ny fiainanay ary tonga fanovana andravan'ny zavatra rehetra izay mbola tsy mety eo amin'ny fiainanay indray mankasitraka Jesosy any koa ny fitaovana rehetra izay ampiasainay dia tena hoe horakofanao ny rahanao mba handeha soa matsara tsisy sakatsakana mankasitraka Jesosy eo anao tena noho ny atsara finaritra mandrisay amen. Halleluja mankasitraka indrindra any ranabavintsika nambina tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay netiny tamintsika teto izay androany. Andriamanitra manakam-pahasoavana ny hahamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany ranabavy nambina. Halleluja dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra. Andriamanitra ny amin'ny fotoana izay nomenao misaotra. Halleluja hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo. Halleluja tenin'Andriamanitra irahantsika mampionona rehefa somahoatra moa dia na mampionona na zavatra no mitondra tenin'Andriamanitra dia androany mampionona hitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Andoreo tatsika ty raha mahafinaritra be ty ho voninahitran'Andriamanitra taom-bavaka izy ty androany teny andalina teny dia zany dia mba ataoko izy ty raha riva elaela izy tsy nataontsika na mety voaingana koa ngamba andao ataontsika fa tsika tonga eto androany dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Halleluja noho ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatonga antsika rehetra tonga eto androany ka dia manasa anao andao tsika hiara iaika androany fa fahasoavana fa fionantsika eto mbola fahasoavan'Andriamanitra ny fotsika amin'ny tempo mbola fahasoavan'Andriamanitra sakafo hariva ianao teo ny sakafo ianao intelo isan'andro fahasoavan'Andriamanitra zany mbola ndreto tsika reto salama tsara mihaino tenin'Andriamanitra mbola afaka mandray tsara ny sainao fahasoavan'Andriamanitra izany. Mino finaritra dia avetsika to ditra amin'ny tenin'Andriamanitra iarahana amin'ny mampionona. Sinatu izawala sini fasuavana we Sinatu izawala tingola sini famindrakuna we Savapuna izaka vitara sini fasuavana we Nifijasa wanetsika vitara sini famindrakuna we Rasule vituba nifisara nawe Nasure litombo Aria wana tujuawe Nasure litombo Nifidera nawe Ifaka sijana na Aria wana tujuawe Manzili kumia
andro lasady mbola fahasoavana hoe olombelana mandray famonjena no rehefa mindrampona o tsara rehetra eo amin'ny fiainako mbola fahasoavana hoe noenona ho aneny karainako no rehefa mindrampona o rasoery toba ny fisarana ianawe rasoery tobo aliawanatichuawe rasoery toba ny fiderana nawe ifakasitrana aliawanatichuawe Madesanya sasanararutra unifamindrampuna we nisitakamo watakwewolu sangara kinyumiyambua vununa niichorotani maufulina ichawe siyamingeri konefayisani famani fasuwafanamu rasureri tuba nifisarana yanawe rasureri tubo aliawanatichuawe rasureri tubo nifiderana nawe ifakasitrana aliawanatichuawe ifakasitrana aliawanatichuawe. Halleluja. Salan'Andriamanitra fa ataovy miainga avy any anatinao any mihitsy izany fitiavan'Andriamanitra izany. Halleluja. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika avy hatrany. Ity tenin'Andriamanitra ity moa raso loha irabanareo izay mbola tsy voarabako sady mino fa tsy adinoko ny saotra ny nambininay tamin'ny vavaka izay nataony dia makasitraka anao dia tombosy dia mitombo fa soavina hatrany nambinina. Halleluja. Jesosy amandry fitianao. Mbody Zilda, Bertsava, Erikaraka, efa voarabako daholo ny ankoatr'izay, Zanasoa Sylvie, Todiraonosoa, Tongasoa, Selina Rosemina, Tongasoa, Tina Rakotarzaka, Jonatana, Tongasoa, Jonatana. Halleluja. Verina amin'izay fandarantsika rapitso ny miaraka amin'ny Jonatana. Tsy teo kely izy fa tany Madagasikara efa tonga sao mahatsara ny rahalahintsika dia rapitso maraina takany mahazatra amin'ny 6 ora ny fandarana commencement akira irahana amin'ny Jonatana sy famotinana toritena irahana amin'ny Ranatojo. Halleluja. Tongasoa Razana Monika, Sandola, Soameva, Ratalina Marie Charline, Marina Tiana, tahiny tompo daholo isika rehetrarehetra. Ity tenin'Andriamanitra ity tenin'Andriamanitra izay mety misy taminareo efa naheno azy taloha, misy aminareo koa mety mbola tsy naheno mihitsy. Toriteny izay nentin'ny mampionina tany amin'ny tamin'ny taona 2018 tany izy ity. Nalefa tamin'izany tsika manana fandarana amin'ny télé, mandefa fandarana tsika any amin'ny télé any Madagasikara taloha, tamin'izany tamin'ny 2018 izany. Dia tamin'izany ity nandeha ity toriteny ity. Surprise anazy fa nisy ary tsy mahafantatra izay ny toriteny alefako androany. Halleluja. Fa dia ho alefako izany androany ho voninahitran'Andriamanitra ka dia mijery finaritra ary isika mianakavy. Halleluja. Solo vetivety. Ao ary meno finaritra daholo ary isika dia vita moa ny toriteny taka-mahazatra dia miverina ety any mbola tsy naheno rasoa tamin'izany 2018 izany, tsy fantatra mampiona mihitsy toriteny io alefako androany fa anisan'ny toriteny mba mahafinaritra mihitsy izy ity. Raha ny tsara toriteny tamin'izany dia nahazo fankasitrahana manokana mihitsy izy ity dia alefantsika izy androany meno finaritra daholo isika rehetrarehetra mampiona anao ny fitenenana. Izay ten'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao ifampahery tsika satria fotoana
tena mila ifampahezana ry ava-malala izao fotoana zao andro farany zao ao anatin'ny fikororoantsika ao anatina fahorimbe ao anatina fotoana tena mila ifampahezana ary zany indrindra no antony zao fandaharana zao manokana mba hampahery atsika tsaray asa atonga atsika tena ajoro tsara atonga atsika afikitra tsara ao am Jesosy andao atsika ijery ten'Andriamanitra am'izao fotoana zao ao amin'ny Isaia toko faefapolo dia jerentsika ny ambininy fa araiky amby telopolo izay ten'Andriamanitra efa diso fatatsika loatra fa kosa entina pahelezana atsika indray androany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery kosa elatra miakarany tahaka ny voromahery miazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka ten'Andriamanitra dia milaza fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery mazava ho azy ry havana malala fa ny olona tsy miandry an'i Jehova zany amin'izao andro faran'izao ny olona tsy manana an'Andriamanitra ny olona tsy mba miandry an'Andriamanitra dia tsy handroso hery mihitsy zany olo zany fa mandroso makany amin'ny fako vy mandroso makany amin'ny famoiza-po ary zany no mahatonga ny olona amin'izao fotoana zao rehefa tsy mahita vahaolana ny olona amin'ny zavatra mahazo azy dia feno mibara mandeha mifoka zava-mahadomely mamono tena sasany satria tsy manana Jehova ho andrasany zany olo zany androany tena sitona ansaitsika rehetrarehetra izay mandreha amin'izao fotoana zao manao hoe fotoana zao ry havana malala fotoana zao ahafahantsika miandry an'Andriamanitra fotoana zao andehanantsika amin'izay hiandry an'Andriamanitra raha nisy fotoana ianao mety manana olana ianao mety marary ianao mety nisy zavatra mahazo anao dia zao tia nentina anao hoe andehantsika hiandry an'Andriamanitra amin'izay hoy izay ten'Andriamanitra hoe izay miandry an' Jehova dia mandroso hery ry havana malala mila andrasan'Andriamanitra mila andrasana ty Andriamanitra ty tsika zany rehefa tonga eo amin'ny randevoan'Andriamanitra rehefa tonga eo amin'ny toerana izay efa tadiavin'Andriamanitra itoerantsika tonga eo amin'ny fanoloran-tena tonga eo amin'ny fivebahana eo amin'ny fandraisana Jesosy tonga sy mpamonjy ny fiainantsika manokana dia za rehefa tonga eo tsika eo ilay randevoan'Andriamanitra amintsika dia mila miandry tsika ry havana malala tsy maintsy tonga Andriamanitra fa mila andrasana nefa Andriamanitra mila andrasana Andriamanitra ary eo amin'ity miandry an'Andriamanitra ity eo foana ny matetika mizara ny toim-pontsika kristianina mizara ny toim-pon'ny olona androany dia isitona ny sainao amin'ny alalana toim-pon'olona anankiray ato anaty baiboly tena miandry an'Andriamanitra zany olo zany dia tsisy zany fa Davida tobakitsika ny ten'Andriamanitra fa tena lava dia lava raha maika an'izany ten'Andriamanitra zany tsika fa rehefa vakio ny baiboly any amin'ny manomboka any amin'ny Samoela voalohany toko fahaenina amby folo any ny tantara teneniko anao eto dia tsika ifampahirezana androany i Davida dia lehilahy anankiray tena notadiavina nokarohana tena tsy hoe olona hita fotsiny teo tsy mba tahaka ny Saoly izy Saoly dia tonga nanatona ny Samoela tonga tao an-tranon'ny Samoela satria velany zana-biriky dia hoy izy Andriamanitra hoe hosory olo io mpanjakan'Israely fa Davida ry havana malala tsy mba tahaka an'izany Davida dia olona tena notadiavina mihitsy nokarohana Andriamanitra misy naneraka ny Samoela aminao hoe mandehana ianao Samoela tsy maintsy mahita amin'ity olo ty ianao ilaiky olo io mila n'ity lehilahy ty hitondra ny firenena Israely ary tsy maintsy izy rery ihany fa tsy misy hafa mahasolo azy dia lasa Samoela nandeha akany an-tranon'i Jesy nitady an'i Davida ry havana malala mbola tsy tao an-trano koa ary izy fa mbola tany an-tsana dia hoy izy Samoela hoe sao dia maray amin'reto zana rahalahy Davida reto fotsiny Andriamanitra hoe tsy ireo fa miandry ianao andraso izy fa mbola any an-tsana izy tonga avy any Davida dia nosorana Davida no tenen'ny Samoela azy manao hoe zako dia ny rahan'i Jehova mba ty aminao anositra anao ho mpanjaka an'Israely ry havana malala rehefa mamaky ny ten'Andriamanitra ianao any amin'ny voalohany rehefa maniraka ny Samoela Andriamanitra hoe mandeha any tadiavy Davida dia zao toa mahita Andriamanitra efa maika zany ianao
ohatra mahita zany hoe efa tena maika mihitsy Andriamanitra an'olo an'io mpanjaka io, efa tena maika mihitsy Andriamanitra ampianany Saoly ametraka amin'ny Davida eo amin'ny fitondrana, satria Saoly dia efa tsy mety tamin'Andriamanitra intsony. Saoly dia efa nanomboka nandahan'Andriamanitra rehefa niala, nanomboka niala tamin'ny Saoly ny fanahin'Andriamanitra, efa nanomboka tsy mety tamin'Andriamanitra intsony ny toe-pony Saoly. Dia totra ny mahita Andriamanitra maika tsika manao hoe Samuel mandeha any ianao, aza miandry heritao, aza miandry enim-bolana, fa mandeha any. Dia tedavy io lehilahy io, mbola nampian'Andriamanitra hoe olona araka ny foko io lehilahy, tena araka ny foko, voafidy io ary tsy maintsy io ihany. Dia la Samuel ry havana malala nandeha nakany an-trano Jese, dia niandry an'i Davida, dia nanositra an'i Davida. Nanomboka teo ny tantara, tsy nisalasala Davida fa nandray ositra izy, ary tena ositra no niraisiny teo, tena nosorana izy, ary tena Andriamanitra mihitsy no nanositra azy tamin'ny alalan'ny Samuel, fa tsy hoe kilalao iny, tsy hoe zavatra sendra manatao fotsiny iny, fa tena nosorana, ary tena nosorana ho mpanjaka mihitsy Davida, tena ho mpanjaka ny Israely koa no nanosorana azy. Dia ndraisin'i Davida ny ositra ry havana malala, inona ny toy any tantara? Rehefa tao aorianan'izay dia la Samuel rehefa avy nitsotra anazy, dia nisy fotoana nisy devoly Saoly, nisy fanaratsy, dia ozy Saoly hoe mitedava olona, mitady olona hanafaka, mitady olona hidelivre azy. Dia nisy mpamompony Saoly ny tena za mahafantatra olona anankiray dia Davida, olona rita anaky Jese, mahay mitendry lokanga, fa izy ndao antsona hidelivre anao, izy ny andao antsona hampifalifaly anao. Dia natsony Davida. Rehefa natsony Davida dia tsy nandà Davida ry havana malala, fa azo antoka mihitsy, azo antoka mihitsy ilay toe-pony Davida manao hoe andeha. Voalohany indrindra aloha tafiala tany am-pendrasan'ondry Davida, nanomboka niala tany am-pendrasan'ondry izy, fa lasa izy nandeha nakany an-dapa. Inona nefa ny zavatra niantsonan'i Davida tany an-dapa? Hitendry lokanga, hitendry lokanga. Tena raha amintsika amin'izao andro farany izao dia indraindray mampametra-panontaniana hoe fa maninona ary izany no nosorana ho mpanjaka, kanefa koa antsoina hitendry lokanga, ary ilay mpanjaka izay hosoroko toerana mihitsy no andeha ho ampifalifaliako amin'ny lokangako, mba tonga ao an-dapa ihany fa hitendry lokanga. Fa ry havana malala tsy mba nisy toe-po tahaka izany tao amin'ny Davida, fa faly Davida manao hoe iany atao amin'ny toerana fendrasan'ondry aho, fa andeha amin'izay ahako hiditra ny an-dapa hitendry lokanga. Rehefa tonga tao Davida dia nitendry ny lokanga, ary delivre Saoly tamin'ny alalan'ny lokanga, satria nahoana ry havana malala efa nanomboka nisy fiderana tao anatin'ny Davida tao, efa faly Davida, efa nisy fisaoran'Andriamanitra tao hoe tompo misaotra anao aho efa tonga ato an-dapa, na dia mbola mpitendry lokanga aza ny toerana misy aho, dia efa ato an-dapa ano misaotra anao fa nisy fiovana ny fiainako. Ry havana malala, indraindray tsika kristiana tsy mety mahita zavatra mihitsy nataon'Andriamanitra. Rehefa mivavaka ianao dia misy zavatra tiana ho tonga, misy zavatra angatahanao, misy zavatra irinao, fa mbola tsy tonga ny zavatra iny, fa izao kosa nefa ny zavatra azo ato efa misy zavatra miova eo amin'ny fiainanao. Fa misy kristiana indraindray ry havana malala tsy mahita mihitsy ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainana. Tsy afaka misaotra an'Andriamanitra raha misy olona anankiray izao marary mafy eo am-pandriana, tsy afaka mitsangana, fa rehefa nivavahana izy, rehefa mivavaka izy dia nanomboka afaka mitsangana fa mbola marary. Dia monimmonina ilay olona manao hoe anka tsy za mitsangana nge ilay fa za sitrana e. Ry havana malala, ka rehefa tafatsangana anao ianao dia efa nisy fiovana izay ny fiainanao, efa nisy zavatra izay ny fiainanao, efa nisy zavatra miova. Dia mahaiza misaotra an'Andriamanitra, mahaiza midera an'Andriamanitra sady fefa misy hetsika ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Faly Davida rehefa tonga tao an-dapa, satria na dia nitendry lokanga azy izy, mbola nampifalifaly an'ilay mpanjaka izay hosoloany toerana izy, nitendry lokanga nalehany tao, fa faly izy, ary azo antoka mihitsy fa matoa ny
ivriansoly ny lokanga zay nitendeny Davida dia satria fiderana nataony Davida teo. Nataony Davida lokanga piderana, feokina piderana. Taorina zay mbola nialina anazy Saoly. Be dia be moa tantaran'i Davida. Nisy fotoana Davida miala tao anatin'ny lampy io mihitsy satria ilay lonan'ny Saoly dia lasa mitsoka. Efa mba tao andapa ihany dia lasa mitsoka. Miala tao ndray dia lasa lavitra ndray. Miala tao ndray dia satria andeha ho aizy. Nefa mba efa tafiditra tao ihany. Efa mba lasa mpitondra fiadinan'ny Saoly izy tao aorianana mpitendry lokanga azy. Efa mba mpitondra fiadiny. Fa ny lonan'ny Saoly ndray dia lasa ndray. Ry havana malala, raha ny toepon'ny olona kristianina amin'izao fotoana izao, vitsivitsy ny toepon'i Davida. Dia olona efa nomonomonina tamin'Andriamanitra. Hoe fa maninona? Zaho no sorana ho mpanjaka. Zaho no sorana hitondra n'Israely. Fa maninona? Efa mba tao andapa ihany. Dia maninona ndray zaho koa navoaka tao dia lasa mitsoka tsy fantatra tsy hoe hoaiza misy aho ho faly sa ho velona. Fa ny havana malala, tsotra ny toepon'i Davida. Efa misorana tsy maintsy tonga ko ny tanjona. Tsy maintsy tonga eo amin'ny tanjon'Andriamanitra na roviana na roviana. Natakiny ahoana fomba hahatongavako eo, natakiny ahoana. Mora enjehana zao, mora andeha hitsoka ny Saoly aho. Tsy fantatro izay zavatra mbola azo anahy. Fa zavatra tsotra ny fantatro, tsy ho faty aho. Fa zaho efa misorana ny mpanjaka. Teny aminao androany ry havana malala. Mety misy zavatra lalovanao amin'izao fotoana izao. Mety efa kristianina anao, mandalo ady mafy indray ianao. Mety mba efa nisy zavatra kely hitanao ihany hoe efa mba niova kely. Avy eo miverina lasa tohatry lasa kivy indray ianao, fa ohatry lasa miaratsy izany indray fiainanao nefa ianao mbola mitia mivavaka. Ianao vao mainka mandroso mivavaka. Ianao vao mainka manolo tena ao an'Andriamanitra. Ianao vao mainka manao asa an'Andriamanitra. Ianao vao mainka miazakazaka amin'ny fanimpona an'Andriamanitra. Dia kivy ianao. Kosa isanao izao ve izany manompo an'Andriamanitra? Izao ve izany miazakazaka amin'ity fanimpona ity? Izao ve izany mpivavaka? Izao ve izany ny mpanompo an'Andriamanitra mihitsy azy? Fa maninona ny fiainako ny lasa potika tahaka izao indray? Maninona ny fiainako ny lasa tao ohatran'ny tsisy Andriamanitra mihitsy izany ny fiainako? Tsotra fotsiny ny fanontaniako aminao. Efa tena mahazo antoka ve ianao fa efa nosoran'Andriamanitra? Rehefa fantatrao ry havana malala, rehefa fantatsika ry havana malala, fa itsika dia efa ositra. Itsika dia efa nandray ositra. Itsika dia efa nandray teny fikasana. Amin'ny fotoana ny olona anankiray mandray an'i Jesosy, mandalo amina fibebahana, marina, dia miditra eo amin'izany olo izany ny teny fikasana. Tanteraka eo amin'izany olo izany ny teny fikasana. Araka ny tenin' Jesosy tamin'ny Zakaiosy manao hoe mba efa zanak'i Abrahama koa ty olo ity. Manomboka eto dia taranak'i Abrahama ty lehilahy ty. Ry havako malala, tia ampahery anao androany, tena tia anao Jesosy. Tia amerina anao iandry azy izy. Miandrasa an'Andriamanitra ianao, aza asiana fomonomonona ny fiainanao. Manaova tahaka an'i Davida. Mbola tany am-pisoahana izy. Mbola nisy fotoana izy tena niverina tena lasa tena efa mba nalaza ihany na faty alin'alina sy ny sisa efa mba nalaza teo amin'ny taranak'Israely. Fa potika niverina lasa tena zero mihitsy indray ny fiainana. Fa planin'Andriamanitra iny. Planin'Andriamanitra nahatonga anazy teo amin'ny toerana. Na dia tsy teo eo azy. Na dia naharitra nataona mivitsivitsy azy izy vao tafatonga teo amin'ny seza fiandrianana. Tsotra fotsiny tsy maintsy tonga eo amin'ny seza fiandrianana izy satria efa voaositra. Inona zavatra mahazo anao amin'izao fotoana izao? Inona zavatra mianjady aminao amin'izao fotoana izao? Tadidio fa voafidin'Andriamanitra ianao. Ary rehefa misorana ianao dia tsy maintsy tonga eo amin'ny tanjon'Andriamanitra ianao. Maherezy, tia ampahery antsika androany. Asa kivy ianao, miandry an'Andriamanitra. Fa tsy maintsy tonga eo Andriamanitra. Tsy maintsy tonga eo Andriamanitra. Topoy amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Aza asianao fetrany ny fitiavanao azy. Aza asianao fetrany ny fankatoavana azy. Aza asianao fetrany ny zavatra azonao atao ho an'io Andriamanitra io. Dia ho hitanao ny fanombavana. Ho hitanao fa ho avy izy. Ary tsy maintsy tonga eo amin'ny fiainanao izy. Hamonjy anao izy. Hanafaka ny aretinao izy. Hanova ny fiainanao rehetra izy. Ampahitanao ny voninahiny izy. Maherezintsika rehetrarehetra ho an'Andriamanitra lehilahy ny voninahitra. Hivavakontsika hamaranantsika an'izany fotoana izany. Misaotra anao izay Jesosy any. Ny amin'izay teny tsotra izay ary fantatro fa hamanga ny tsirairay avy indray ianao amin'ny alalan'izay teny izay Andriamanitra. Ianao any ampahery misambatan'olona izay nandray tamin'ity androany ity. Misaotra Jesosy dia atolotra ho anao rery ihany ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindraka ao mandrakizay. Amen.
Halleloia. Isaorantsika an'Andriamanitra zany zany toriteny zany. Halleloia. Andriamanitra maraka pasoavana ny marifitiany mampionina dia mitombo ositra dia mitombo pasoavana hatrany hatrany. Halleloia. Halleloia. Raha fa misy misy commentaire teo hoe masika be fa manao izy dia mampina tsy mitovy mihitsy. Na za io taloha raha ny toriteniko taloha nareo dia tsy ohatr'izao ny fiteliko fa miogaoga tena mitabataba satria maninona tsy mitovy mihitsy ilay mitory en ligne ohatr' hoe io alohanao io fotsiny micro tsy mila mitabataba ianao sy ny mitory eny anivon'ny fiangonana. Ka zay taloha dia zatra mitory zay ary taloha zatra mpanao akalamanjana mihitsy. Ka raha izao fiteniko izao no fiteninao eny an-tsena rehefa hitory-teny dia tsy mety. Ary raha ilay fitory eny an-tsena indray nety atao amin'ny Facebook dia tsy mety ihany koa fa dia araka ny teny marina tena hoe mahasika be fa tsy mahasika moa izany fa zay ilay hafanapo anatin'ilay izy isaorana mampionina misaotra indrindra tamin'ny toriteny. Halleloia. Tsara be ilay toriteny satria anisan'ny toriteny tena mahafinaritra anay izy iny tamin'izany. Hatramin'izao moa mahafinaritra anay foana satria mampahery. Halleloia. Mino fa nampahery anao koa izay toriteny izay. Isaia 40:1-3 no tena Andriamanitra manao hoe fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery kosa. Elatra ny akarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka. Halleloia. Amen. Miandry an'i Jehova. Ny olona miandry an'i Jehova tokoa izany dia mandroso hery ary araka ny tena mampioty hoe fa izay tsy miandry an'i Jehova kosa dia tsy mandroso hery ihany koa. Afaka miandry ny olona, samy miandry daholo ary tsika dia samy efa niandry zavatra daholo. Efa niandry olona, niandry tranga, niandry feom-potoana. Fa za miteny hoe rehefa ho diso fanantenana ianao na ny feom-potoana ary tsy tonga. Na ny feom-potoana ary tsy tonga. Fa raha miandry an'i Jehova kosa dia ny tiany tenenina amin'izany hoe izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery kosa. Izany hoe eo am-piandrasana an'i Jehova ianao dia efa mandroso hery. Mbola tsy tonga akory Jehova dia efa manome mahery ianao. Miandry an'i Jehova izany no mahafinaritra indrindra eto amin'ity tany fandalovana ity raha samy miandry zavatra ihany. Fa miandry an'i Jehova ila dia mbola tsy tonga ary izy. Dia ianao efa manomboka mahery sahady, ianao efa manomboka korazy sahady. Halleloia. Izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery kosa. Elatra ny akarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka. Raha mahita an'io teny anankiroa farany io tsika fehezanteny roa dia mahita zavatra izany, zavatra somary lavitrezaka. Ary ny fiandrasana an'Andriamanitra dia lavitrezaka. Lavitrezaka satria araka ny tenenina amintsika hoe 570 taona Abrahama nanomboka ny tenenin'Andriamanitra fa hiteraka. 100 taona ihany izy vao niteraka. 520 taona izany miandry an'i Jehova. Vetivety izany sa ela? Ela izany. Fa mahafinaritra ho raha Jehova no andrasantsika na 4 taona na 4 taona tsy mereraka tsika miandry azy. Satria Andriamanitra dia mampahery, mampandroso hery. Halleloia. Mahafinaritra be ilay tantaran'i Davida teo. Resantsika lesona resaka faharetana miandry an'i Jehova. Tiako be mihitsy ilay tondrana mampion'izy satria hoe ozy izy hoe Saul ozy izy mitady an'i Samuel. Any tokoa dia efa misy fahasamihafana. I Saul na dia nitady an'i Samuel. Fa i Davida kosa no tediavin'i Samuel. Any amin'ny Samuel voalohany toko fa 9 zany teny izany. Raha makitsika dia tena Andriamanitra aroy Jehova tamin'i Samuel. Samuel voalohany dia vakitsika, vakiko aingakaingana dia amin'izay tsy lava be tsika.
satria zava-dehibe ty Samuela voalohany toko fahinina ambin'ny folo ty Samuela voalohany toko fahinina ambin'ny folo vakiko manoko amin'ny andininy voalohany ny nanosorana ny Davida ho mpanjaka ny Israely eo zany tsika de to dia miandrandra hita Davida eo ambony sezam-piandrandrina dia manao satroka mpanjaka dia manao akanjona mpanjaka ary hoy Jehova tamin'ny Samuela mandra-pahovina no nalovana ny Saoly efa izahay fa nandahazo tsy mpanjaka ny Israely fenoy diloilo ny tandroka ao isy fanosorana eto zany fenoy diloilo ny tandroka ao ka mandehana fa irahako any amin'ny Jese Betlehemita ianao efa nahita mpanjaka ho aho ao amin'ny zanany aho hoy Samuela ahoana ataoko ana rehefa fandeha tsy raha reny Saoly tsy idirantsika iny hoy Jehova atoy Jese any amin'ny diny fahatelo mba hoany amin'ny fanatitra ary za mpafantatra anao izay ataonao ka dia hosorana ho aho izay lazaiko aminao teny tediavina tokoa ary tena niveriny Samuela fa olo-kafa niveriny fa Eliaby any amin'ny diny fafito diny fahena ary tonga teo dia nijery any Eliaby izy ka nanao hoe nivoasy Jehova tokoa ty eto anatrehany hoy Jehova taminy aza mijery ny tarehana ny avy nitsanganany avy efa nilavika izy fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'ny Jehova fa ny olona no mijery ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo no karohana mihitsy zany ity ve tsy io ity ve tsy io fa aiza ry izy andiny farakemy ambin'ny folo dia hoy Samuela tamin'ny Jese tapitra eto avokoa fa ny zanaka ao lahy rehetra dia hoy izy ny faralahy sisa no miandrodry ny faralahy no sisa fa miandrodry izy tsy mahino izy na tsy eto ary ny olona nataon'olona tsinitsiny ohatr'izany ka miandry an'i Jehova dia afaka mananteny zany olo zany fa tsy ho avelan'i Jehova ho atao tsinitsiny ohatr'izany foana fa namba tsinitsiny ange zany e nisy vahiny tonga atao an-trano dia nalefa teo daholo dia Jese sy ny zanany rehetrarehetra fa le faralahy sisa no angy le faralahy tsy niinvitena le faralahy tsy natao tonga teo satria hitadafara alao ho any tsy maninona io na tsy any ary tsy maninona koa io na tsy hitany vahiny ary ozy izy Jese ny faralahy no sisa fa miandrondry izy tsy maninona izy na tsy eto ary io mihitsy nefa tsy mety raha tsy mety amin'ny Jehova raha tsy eo io mihitsy ilay nitediavana dia hozy izy Samuela mandrahaka azy fa tsy hipetraka ina sika mba raha-pahatonga eto ny olona manao tsinitsinina anao fa niraky Jehova miteny fa tsisy ninona azo atao raha tsy tonga ianao halleloia ianao io a tena teneniko anao miandrasan'i Jehova ianao raha ianao ny ataon'olona tsinitsinina eo amin'ny fiainana raha ianao ny adin'ny olona lavo zany eo amin'ny fiainana mba fetsifetsy miandrasan'i Jehova fa raha eo koa anao mbola tsy andry an'i Jehova dia inona tsony zany lenao tena tsona ny andry ny lehibe vao mihinana halleloia dia rehefa vita izay dia tonga izy vao ny tonga izy dia zao ny tenin'i Jehova mitsangana hosory fa eo no izy ary Samuela nandray any amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo tsika izao ary Samuela nandray ny tandroka feno dilo ka nanositra azy teo amin'ny rahalahy ary ny fanahin'i Jehova dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny dia nitsangana Samuela ka lasa tany Rama dia afaka manontany tsika hoe fa ataovy sy lasa mpanjaka akory nga tsy nandeha nanao mpanjaka ny an'Andriamanitra ny fanjakana afaka memotra ao aoriana fa ny an'Andriamanitra ny zava-dehibe indrindra amin'Andriamanitra dia ny ositra halleloia ny fanjakana zany manaraka ho azy zany rehefa voaositra ny olona anankiray dia iny ositsiny amin'izay no mitondra azy makany amin'ny fanjakana fa raha tsy be zany olona tonga dia mandray fanjakana nefa tsy mbola voaositra ny dingana tsara indrindra zany ho an'ny mpanjaka ho lasa lavitra sy malaza indrindra anisan'ny nanjaka ela indrindra anankiroa na telo roa ihany ny mpanjaka naharitra ohatran'ny Samuela ohatran'ny Davida 70 taona nanjakana ny sasany 20 taona ny sasany 12 taona ny sasany ohatr'izany dia 70 taona tahaka an'ireny manao gratte-ciel ireny ry havana
reny trano avo be hitantsika any Dubai any États-Unis naizany an'ireny trano avo be reny mialohan'ny aingany reny construction any ambany any aloha ny engin rehetrarehetra sy ny olona rehetra ny amin'ny farany ambany any raha 100 metatra ny avon'iny ny farafakely ny 90 metatra miletika any ambany any no fototra ary manao ny fototra io tena ela rehefa misy trano atao reny dia matetika mipotra eo amin'ny apotra ny sariny mbola voale tany drongisiny reny zany mbola fotapotaka mbola tena avonana fotaka eo avonana tany eo tany dongo tany mbola vo manao fototra efa mipotra hoe sarin'le trano izy efa vita efa fini efa miaraka amin'ny fitaratra ny loko rehetrarehetra sy ny zaridaina efa eo misoratra eo miaraka amin'ny entreprise manao azy numéro ana autorisation sy ny contrat sy ny tsy fantatro avy sy io dia mipotra hoe sarin'le trano hoe eto izy trano ohatriny io fa mbola tsy io ny eo aiza ary zao le mpamboatra trano mbola ao ambany ao izy manao fototra tsy ho vita angamba ty trano ty fa enim-bolana zay to tsisy trano mitsanga marety ianao gratte-ciel ny itsangana eo fa tsy trano bongo raha trano bongo raha trano falafa sy tonga dia lavahana dia zay taloha rehefa manao skoto manao trano falafa zay rehefa tonga eny amin'ny lasa manao boiron manapaka hazo mahitsy ianao dia asianao riaria atsatokako amin'ny rirany efatra dia asianao rirany asianao boiron roa indray anaovana ny varavarana dia manamboatra trano hainay manao an'izany taloha zay manao skoty fa tsy trano bongo no ahorina eto fa fanjakana halleloia voaositra izy dia lasa Samoely nanjaka fa izy voaositra manombokeo ny fampianarana azy amin'ny alalan'ny niositiny amin'izay iny ny amola volana azy ho lasa mpanjaka fa izao manombokeo amin'ile nanosorana no mikontiny hoe izay miandry an'i Jehova le miandry an'i Jehova tsy mandra-pahatonga ny Samoela teo amin'ny Davida fa le miandry an'i Jehova manomboka teo amin'ny nanosorana ny Davida mandra-pahatonga azy nanjaka aiza ary Davida ny manjaka Samoela voalohany toko fa 1 izy nosorana dia ndaovaka itsika ny Samoela voalohany Samoela faharoa jerena rengy Samoela faharoa toko 5 averiko Samoela voalohany toko 9 nanosorana azy dia raha mba misy aminareo mazoto mba anisan'ny toko ny toko manomboka amin'ny Samoela voalohany toko 9 natao toko zany Samoela voalohany toko 9 fa 7 fa 8 anao tapitra Samoela voalohany dia Samoela faharoa re toko voalohany faharoa fahatelo faefatra any amin'ny 10 raha mba misy afaka mamoaka an'izay nareo firy zany toko anaky firy manomboka amin'ny Samoela voalohany toko 9 hatrany amin'ny Samoela faharoa toko 10 tojo azafady mba isao kely azafady raha manam-potoana se Samoela voalohany toko 10 Samoela voalohany toko 9 hatrany amin'ny Samoela faharoa toko 10 inona soramandry amin'ny Samoela faharoa toko 10 ny nanosorana ny Davida ho mpanjakan'ny Israely rehetra satria tamin'ny voalohany Davida dia mbola tsy nanjaka tamin'ny Israely rehetra fa tany Hebrona aloha zay vao izy rehetrarehetra 20 pilina mihitsy misaotra ny tojo dia mba raisinareo an-tsaina amin'izany rehefa natao aoriana nanosorana azy mbola nisy toko 20 fiainan'ny Davida ny lalovany daholo reo mandra-pahatonga n'inona ny nanosorana ny Davida ho mpanjakan'ny Israely dia jerinareo mbola ny amin'ny Samoela faharoa toko 10 vao miresaka ny amin'ny lapan'ny Davida tany vao nanana lapa nefa mpanjaka tsy mbola nanana lapa inona tanjon'Andriamanitra amin'izany anala-baraka azy hoe tsy ry havana anomana fanjakana maharitra Jehova Andriamanitra raha finaritra kely ty tantara ity satria sady mampalahelo kely
voahozitra zany Davida fa mbola niverina ny andro loatra izy. Zany hoe nanomboka teo dia mbola mpiandro iondry fa efa mpanjaka, efa voahozitra. Misy fanontaniany Saoly any amin'ny Samuela voalohany toko fahafito ambin'ny folo any a. Samuela voalohany toko fahafito ambin'ny folo andiny fahadimy amby dimampolo. Ozy izy Saoly rehefa nahita ny fiadony Davida tamin'ny Goliath. Samuela voalohany toko fahafito ambin'ny folo andiny fahadimy amby dimampolo. Nosamana dia nitoerany Davida tao amin'ny Saoly sy nialona ny Saoly azy. Ary no nahitany Davida nandeha niady tamin'ny Filistina Saoly, dia izy tamin'ny Abner commande miaramila ry Abner. Zanak'iza moa iny zaza iny. Aleluia. Hitanao? Rehefa voahositra ianao dia manomboka misarika ny olona amin'izay ianao. Mangatana ianao an'izany hositra zany. Hatramin'ny tsisy manao combien ianao io. Ianao ingy tsisy manao, tsisy miraharaha. Mandalo eo ianao fa tsisy mahita zany. Misy zavatra ataonao fa tsisy mahatsapa, tsisy mahita, tsisy ohatrany tsy misy ianao. Ary Davida ohatr'izany taloha, tsy mbola voahositra izy na ny rainy tao an-tranony azy. Angamba tsy tonga teo Davida. Tsy mankaiza ry dady. Fa angamba tsy tenentsika hoe misy ho avy eto Samuel androany. Tsy nitenenina tena adino, tsy adino foana na ny dadany aza tsy nalala ny fisinga. Fa rehefa voahositra ianao, mandalo indray mandeha ianao to dia mpanjaka mantany Abner. Fa izy zaza iny. Aleluia. Mahatonga anao mbola tsisy manao combien io mahatonga anao tsisy mahita io mbola tsy voahositra ianao. Navitsika anaty fotoam-bavaka, mangatah ianao anaty fotoam-bavaka, ianareo anaty commencement, miaraka aminao commencement tsika rapitso. Ary ianao sana mbola mahatsapa an'izany hoe tena na zangy ato an-trano pasitera tena na nivadoka raha mignorer anay, na nivadoka aza tsy mahatsapa, mba manao loka tsara ihany ianao fa tsisy mahatsapa an'izany, tsisy nietsika ataonao an-trano raha nabavy tsisy mahita. Rapitso hivavaka ho anao dia hanositra anao Jehovah. Aleluia. Anaty commencement mba hampatsahivo zay rakizy. Hampatsahivo zay iny antsika mantsy rehefa ohatr'izao dia matetika ny tolotentsika zoma hamangina Andriamanitra antsika. Rapitsika anaty commencement hivavaka aminareo anaty commencement tsika mba ho tonga aminao zany nanosolona ny Davida zany. Anombokeo ny mpanjaka mihitsy nge mahita anao fa izy zaza izy iny. Aleluia. Mpanjaka amen. Fa izy zaza iny. Manomboka eo, manomboka hitan'ny olona ianao. Voahositra nge ianao anombokeo na ny vavaka ataonao, ny etsika rehetra ataonao anomboka izy antany fa izy hay tsara be reto tena nareo fa izy iny aminy iny. Aleluia. Dia lasa ary zao voahositra izy any amin'ny dimy fahavalo ambin'ny folo. Rehefa nitsahatra ny teny tamin'ny Saoly izy dia raiky piti tamin'ny Davida ny fanahany Jonathan ka tia azotra ny tenany mihitsy izy. Ny olona voahositra dia mahita fity. Aleluia. Tsy tao mba tsy volovolon'ny Jonathan izy fa nahita azy dia raiky piti fotsiny. Dia raiky piti io tsy amin'ny lafiny ratsy fa tantariko anareo foana moa zany nandeha nitolo-tenteny amin'ny saribavy zay. Fa nomeny saribavy moral zay tena tanana reny nareo. Rasina bavy malala. Tory amin'izareo hoe antanina anao moa zany atsona ranabavy sa atsona rahalasa. Fa ny alavana zay ilay avo dingana be saribavy be reny. Inona ny atolotra inareo zay nga manendigelanareo ny amin'ny fiangonanareo. Inona ny amin'ny tena esana iny mitondra toranareo tenin'Andriamanitra moral hoe zany ataonry zareo. Zay nga mbola tonga tany amin'ny fiangonanareo toranareo manao saribavy nareo tonga aty aminay tena tenako anareo mihitsy izy le avodingana be. Baibolinareo vakio ny baiboly azafady vakio ny baiboly. Ao baibolinareo mihitsy no miteny
fa Davidy azy Jonathan dia mifankatia be tsy saotra zany tiany ohatran'ny tenany mihitsy. Davidy lasa vehivavy lehilahy ary Jonathan lasa vavy lehilahy tanareo zany raisiny amin'le io zany ny zareo rehefa miresaka amin'ny sarim-bava zareo ka miresaka baiboly dia tadidio fa io ijorondra mihitsy hoe Davidy azy Jonathan no tena mifankatia be dia mifankatia amin'le fifankatiavany lahy sy ny lany dia davin'zareo teny eny kaza mety aminay mihitsy tonatorana zany fa amin'ny baibolinareo tena Davidy azy Jonathan dia efa tonga dia mifankatia toan'izay Davidy amin'ny fiainan'ny olona na zay nandreka zay le izy fa eto tsy resaka vita ampiainan'ny olona fa hoe tena resaka tena hoe hifankatiavana amin'ny mpirahalahy voasy Davidy tena lasa tiany Jonathan dia etretinareo nomeny Jonathan azy mihitsy ny akanjony sy ny fitaovam-ny fitoeran'ny sambany. Halleloia. Raisy dia tendro mihitsy ilay izy raha zay efa Jonathan sy Davidy hono ary tena loza tamin'izany dia inona hoe efa maly amin'ry zareo avy dingana fa dia efa tonga ianao dia efa dia amin'ny herinay tsy mila amin'ny heriny zany zareo ahitony atetenena amin'izany ny fiainanay ianao amin'ny mitory fahasoavan'Andriamanitra fa tsy maninona nefa izany mafy nge niainana tamin'ity mitory tena kalamanjany ty reo. Halleloia. Vita izay nahita fity voasitra dia nahita fity ary nanomboka teo dia misy fiasan'Andriamanitra koa. Andriamanitra zany nanomboka apiditra ny Davida any amin'ny lapa. Halleloia. Tsika rehefa miasa ohatra hoe te-handavitsika dia manao formation tsika dia rehefa vita ny formation tsy tonga dia voaray fa misy an'ilay atao hoe immersion. Ianareo le immersion io miditra ao amin'ilay toeram-piasana ianao miasa kely mandritra ny fotoana voafetra dia ianao mizatra an'ilay toerana mizatra an'ilay asa dia mijerina mety aminao tsy mety ny mpampiasa koa manara-maso anao dia misy any période d'immersion iny foana. Immersion zany tonga dia milomano anatin'ilay tontolo ianao ka Davida voaositra. Halleloia. Ao anaty période na immersion koa Davida zany hoe anomboka andehandeha ao anatin'ny lapa. Ahoana moa ny ahatonga anao mpanjaka andeha ao anatin'ny lapa raha tsy miaba-mianatra mizatra aloha ianao? Any mahatonga antsika anaty fahamasinana io mianatra zao satsika dia mianatra ny fiainany any an-danitra fa tsy hoe ianao mbola hisitona le ziponao midina rera na vava any efa tonga dia efa ohatran'ny zipo lavitra ny daholo ny anjely. Halleloia. Akanjo fotsy lava fa tsy anao mbola anao an'le efa fantatra zao ny alavan'le ziponao efa foy dia mbola iny ihany no vidina dia rehefa eny amaso dia mbola tsy tomaka iny mety nga iny elastika zay mahatonga antsika tonga dia efa mizao antsika dia efa mizatra fiainana any an-danitra. Immersion. Halleloia. fa tsy hoe ianao anjaka nefa tsy mba misy fantatrao ao an-dapa toerana fidiona avenao fa toerana fisakafoanana ohatra tsisy nina fantatro mety seza mpiropo lazainao fa io seza fiandrianana dia mila dia nitady hevitra nandrefan'Andriamanitra indray nosokafan'Andriamanitra tsikekely lalana hahafahan'ny Davida miditra ao amin'ny lapa. Aza dino efa voasitra izy fa mbola tsy mpanjaka fa manomboka mizatra an'ilay tontolo aloha. Halleloia. Manomboka mizatra an'ilay tontolo ao an-dapa aloha. Halleloia. Dia manomboka mody mandeha marafika izy dia mody ao an-dapa. Halleloia. Fisy tsy mpanjaka fa voasitra fa ao anatin'izany izay miandry an'i Jehovah dia hitanareo angamba fa mandroso hery Davida aza-pitaritafika izy dia lasa nomboka nahazo fankasitrahana solona fahaterivarivo Davida napaty alin'alina izay sahady dia efa maninona nanomboka niditra tao amin'ny lapa zany izy dia efa nomboka nandroso hery sahady voasongony sahady saoly ny saoly arivarivo ny azy alin'alina ary tsy izy no miteny hoe za ataovy an'izany fa zay nitan'ny olona zay ny nampahitan'i Jehovah ny olona aza dino fa voasitra.
Halleloia. Ary Davida nanafika ny 15 Samuel voalohany 1:20. Ary Davida nanafika dia hita fa hery tamin'izay rehetra nanirahany Saoly azy. Dia nataony Saoly feno miaramila izy sady nakasitrahana avao nanomboka nakatra grady. Tariny dia le soramandry nanosorana Davida ho mpanjaka. Ny mpanjaka tena izy ny mpanjaka tena mpanjaka dia nandalo. Tanareo mampahelo any Madagasikara aloha ny antsika tsotra miaramila ty andafy. Raha tsy voatra manambany ny firenentsika hoe any amintsika miakatrakatra grady zany rehefa manao zay tiany mpitondra dia miakatrakatra grady commandant du colonel général dia tonga dia ohatr'izay. Fa ny olona tena hoe malala ny fanjakany dia nandalo tamin'ny andalana tohatra maro. Davida niditra izy roa dia vao niditra ny lapa fotsiny dia hanomboka mpitary tafika. Efa mivoaka vao andapa dia mody ao andapa. Halleloia. Fa mbola tsy mpanjaka. Manomboka zahatra nelakelan-trano ao anatin'ny lapa ao amin'izay. Halleloia. Immersion. Halleloia. Azadinonao zay. Manomboka milomano. Dia hanomboka nahazo fakasitrahana amin'izay. Andriamanitra koa miasa ao anatin'izany. Zay miandry an Jehova dia mandroso hery. Dia inona ny ampitsony dia nisy fanaratsy avy tamin'Andriamanitra. Fa nga misy fanaratsy avy amin'Andriamanitra. Eny ry havana. Ny zavadrehetra manaiky an'Andriamanitra. Na rivotra na ranomasina na fanaratsy na fanatsara niza na hazo avy nazon'Andriamanitra irahana aza mamotsony ianao na ny ninona manaiky ny rahan'Andriamanitra ny fanaratsy. Tsy Andriamanitra ny fanaratsy fa ny rahan'Andriamanitra. Izao andana vaingo Saoly dia ataovy maola ao an-trano tsy matombona. Tataitra nerveux tataitra tsy tafatombona tsy tafapetra tsy midikotina eran-trano. Tena ara-bakitengely hoe mola iny aza molamola ozy izy ny olona rehefa mahita vehivavy mipelipelika sy tsy mahatombo tsiraka ireny. Zay le izy mola tsy mahatombona. Dia ozy izy le ary Davida dia nitendry lokanga tamin'ny tanany. Halleloia. Satria nisy niteny hoe andao atsoina Davida fa mahay mitendry lokanga be izy. Hitanao io lokanga io dia lokanga ohatran'ny lokanga rehetrarehetra ihany. Ary za mino fa mety mbola lokanga ratsiratsy. Ny mpitendry mpiandro manana an'ireny kabosy kely ireny izy ihany mamboatra azy. Fa hafa mihitsy tena mpamboatra kabosy ny mamboatra an'ilay izy. Azo antoka fa ny lokangan'i Davida io tsy dia tena tsara indrindra tamin'ny lokanga io. Fa zao kosa ny lokanga eo ihany eny an-tanan'ny olona voaositra mahatafavoaka devoly. Ositra ny bazin'ny zavatra rehetra. Ary rehefa mihetsika ny devolin'ny Saoly lokangan'i Davida ihany no mampivoaka ny devoliny. Satria ilay devoly ny rahan'Andriamanitra, ny ositra ihany koa dia ny rahan'Andriamanitra handroaka an'ireo devoly ireo. Mahafinaritra be sa? Mahafinaritra be tokoa fa mpitendry lokanga nanomboka nipetrahan'i Davida tsy nandeha nivoaka tao intsony. Mandeha miady izy miditra izy maraina, avy miady izy mody izy ny hariva. Mametraka fety eo dia mody izy ny hariva. Fa ny zavatra voalohany nipetrahan'i Davida andro aman'alina natoriany tao amin'ny lapa dia ny fitendreny lokanga. Mampiarinao androany ny fiainantsika indraindray mbola lokanga aloha. Halleloia. Ianao io dia olona voasitry Jehova ianao. Manana faharetana. Izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery kosa. Raha mbola lokanga aloha ny ahafahanao mipetraka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ekeo zany. Aza mametsy dia lokanga. Fangatsy mpanjaky. Dia tena lokanga zany ka ampiasan'olona.
lokanga aloha e ho avy ny fanjakana fa lokanga aloha ateneniko anareo a mampairantsika mpanompon'Andriamanitra manao asan'Andriamanitra ianao manao asan'Andriamanitra ianao na dia zavatra kely aza aloha ny ataonao ny anjara ndraiky ao zay te anivon'ny fiangonana taloha ijoroka vombelona aminao zay te anivon'ny fiangonana taloha dia misy mpitarika dia misy olom-bohositra be dehibe ao misy ny mpitarika anay misy ny pastera misy ny evangelistra misy ny missionnaire misy ny loolona misy ny diakona misy ny mpiandry misy sampana be dehibe fa ireo rehetra dia samy manana ny andraikitrany ny anay ny diakona taloha dia misy amin'ireo diakona ireo rehefa anjara no mandray manao ny asan'Andriamanitra dia tsy mahare fotoam-bavaka izy mandritra ny raha tsy taratara satria manao accueil mijorery amin'ny ohatra hoe mitsofoka lalana zay fiangonana isy anay dia ry amin'ny arabe ry misy olona anankiroa diakona ireny mijoro eo dia manolo atsy ny fiangonana vao hitany hoe olona mitady ny fiangonana atsy dia reny olona ireny misy fotoana eo ambaravarana eo ambavahana teo zao manao accueil tsy afaka miaro eo nefa ny fotoam-bavaka efa miredareda be azy dia ohatra ohatsy mangitakitaka te hitra nefa tsy maintsy mitazona n'le anjara asanao mampiditra ny olona miaccueillir ny olona dia eo ianao dia tsisy milongolongo zany a misy ve dia ty ambavahady ny olona riva zay ny anjara asa menanao aloha ny any anjara asa fa misy tamin'izay teny am-piangonana taloha dia timba zavatra mba anjara asa meny mpitarika anao za taloha mampiasa telefona be mihitsy ahako hatramin'izay tamin'izany mbola tsisy Facebook dia za mampiasa telefona ka ny telefonako a dia miasa be mihitsy amin'ny asako tena miasa be ary raha vao ny opérateur rehetra dia nanako numéro daholo tamin'izany dia za tamin'izany a manana namana zay atao amin'ny RTL dia nomeny tolotra manokan'izay ahako io tolotra io fa nomeny ny olona mpampiasa telefona hoe misy fetra zay zany hoe raha vao mihoatra an'izao ny consommation dia mahazo an'io offre io tamin'izany dia za manana SMS illimité dia za na olona arivo ary andefasako message anatin'ny herinandro tsisy olana manana message dia za tamin'izany misy point zay koa enjehana dia mahazo hitao mahazo cadeau le téléphone Android tamin'izany ny téléphone Android tony mbola vao fisikena dia mahazo amin'ireny isaky ny misy point fe ndraiky za mafemy point be dehibe fa satria mampiasa telefona be mihitsy dia noho izay zavatra izay dia nampiasaiko tamin'ny asan'Andriamanitra le izy dia ny anjara asa kosa nareo taloha tao am-piangonana mpizara raharaha mpampandre vaovao am-piangonana dia ny fiangonana rehetra manjatonjatony na ny ambanivohitra na ny andrenivohitra nanako daholo ny numéro dia rehefa misy vaovao ampitain'ny mpitarika anaty hoe misy marary anina ao amin'ny hôpitaly zao ohatra dia tenen'ny olona fa amin'ny alahady ariva amin'ny telo fotoana eo amin'ny anina dia manoatra amin'izay mpilaza marary ny ranavavitsika zao ao amin'ny zao chambre zao bloc makatso makaroa le amin'ny hôpitaly reny ka amin'ny fotoana antsika rehetra dia eo ananina amin'ny telo ora tonga ava maro dia alefiko amin'izay iny amanjatonjato ny olona andefasana azy zany misy marary dia telefona tsy mahazo maty misy fotoana tamiko ka misy marary allo izy io rahalahy marary rahalahy atsony olona rahalahy ivavaka efa faty angambo izy le rahalahy olona raiky tao iny tonga dia mifoa tonga dia filazana sa eko tona vavaka ny rahalahy ihany fa marary mafisy amin'izao fotoana izao dia manao appel manao conférence izy avy amin'izao fotoana izao ny vonona disponible afaka ivavaka dia ohatrantsika manao zoom amin'izao fa pas telefona manao conférence allo dia maro mapavaka eo zany mba anjara asako taloha filazan-draharaha fa tena nataoko tamin'ny foko zany efa amin'io mba maniry ho mpanompon'Andriamanitra lehibe hoe mba tena mampiasain'ny tompo fa mbola tsy nitoroteny aloha mpizara raharaha fa zao kosa nataoko tamin'ny foko Davida nataony tamin'ny fony fa zao efa niditra tao an-dapa aloha
zay miandry an' Jehova dia mandroso hery koa. Eratra ny karany tahaka ny voromahery. Mbola lokanga veharony ataonao. Miditra mifanjakan'Andriamanitra ianao, efa mifanjakan'Andriamanitra ianao. Efa mifanjakan'Andriamanitra ianao. Lokanga aloha no tendrenao ao dia tendreo. Tendreo amin'ny fonony enda ina tendreny tamin'ny fony. Izy koa tsy monomonina. Tsy nga Jehova. Azoko mihitsy Jehova dia atao any ohatry ny lira le mivalana amin'ny Facebook hitany hoe tonga dia mivalana liran'le olona le ataony amin'ny ohatry ny ina anaran'iny saksa fa iny indro marizao valana be mihitsy. Davida tsy nanao zany ataoko mivalana ty fa leo anaty mpanjaka fa nataony tamin'ny zao ny vokatra izany. Izy aloha narovan'i Jehova ekeo vonoiny Saoly. Tsy maty ny Saoly izy. Dia jerenao hoe vakina kely Samuela voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo mba mareo amin'ny baibolinao ty. Samuela voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Ary Saoly natahotra ny Davida satria Jehova nomba azy. Iza natahotra? So dia mba Davida ary natahotra ny Saoly so nge mpanjaka tsy ry havana. Mbola mpitendry lokanga io Davida io dia efa nampatahotra ny mpanjaka. Mbola mpitendry lokanga i Davida dia efa nampiororo ny mpanjaka. Hitanao? Efa manomboka efa tsara zany. Mbola voalokanga ny tendreny dia efa mampatahotra izy. Ianao mombanao Jehova. Miandrasa ny Jehova ianao fa mandroso hery ianao. Aiza rehefa nisy olona mpitendry lokanga atahorana zany? Iza matahotra azy? Miaramila hoe mpanjaka mihitsy matahotra azy. Mpanjaka mihitsy matahotra azy. Nisy za taloha tamin'izaho vao nanomboka ny asa. Dia za rehefa indray tao anatin'ny fiasana anay dia commercial ny idirako tao, varotra tômôbila. Varotra tômôbila vaovao sy accessoire-na tômôbila ireny. Tamin'izaho vao niditra tao amin'ny fiasana io mois de septembre, mois d'août 2000 taona 2000 nanomboka ny asa izy tao amin'ny fiasana anay. Dia rehefa niditra tao mba miditra en tant que commercial zany ny idirako tao, mpivarotra. Fa rehefa tao dia le directeur commercial tao tena tsy nandray ana hoe izay fotsiny fa nasiny nataoko daholo na asana standardiste. Eo ilay telefony zay roa lahy ireny mampiasa dia sady manao standardiste. Misy fotoana indray misy hirahira botry ireny dia irahany mandeha manisy essence ny tômôbila, mandeha manatitra ny olona tiany amin'ny tômôbila. Nefa za tokony hiasa manao commercial ny idirako tao. Fa tena hira botry anisy fotoana tamin'izao ohatry ny kivy mihitsy hoe fa ahoana dia ohatra misy client hividy tômôbila dia tonga dia izy no misy an'iny bon de commande iny dia ianao zany amin'io tsisy ninona nataonao mihitsy hoe amin'ilay asa. Fa misy olona tao dia tompoko ina ataonareo io tômôbilitsika. Tonga dia miala avana izy. Dia za to dia tana fenoina sansy tômôbila dia miresaka amin'ilay client izy. Zany hoe commercial fa tsisy nakoverin'ny olona fa planton tamin'izany. Tena heverin'ny olona fa hirakiraka tamin'izany. Fa zao nataoko koa. Alleluia. Fa teneniko anareo taona 2000 niditra tao. Nisy crise 2002 iny amin'izay tany Madagasikara. Tonga directeur commercial io dia nitsoaka ny Madagasikara satria korotana ny tanàna. Izy frantsay. Tonga izy dia lasa izy nakany toeran-kafa. Inona ny zavatra nitrano? Zahako ireny lasa directeur atao amin'ny fiasana io. Tsisy directeur tsotofo zahako nametrahana an'io trano ngeza be feno tômôbila tsara tarehy. Za no mitondra ny fiasana io tamin'izany. Raha ohatra zany miala meloa hoe za meko raha tsy inonako atao irakiraka. Zahako tsy ohatry zany tsy manandrakoty salama nga ohatra. Dia ohatr'izao mety mbola tsy hanasa. Fa tsy maninona nirakirana fa efa ao an-dapa aloha. Alleluia. Ny carte de visite fotsiny hoe délégué commercial fa
lasa irahana manolo pneu, irahana manao plaina tomobile, irahana manao course ariary, irahana vidy mofony iny anatao zany. Davida nitomboka tamin'ny lokangy io, aleloia. Fa za teteny aminao, Jehovah nitondra anazy tao. Ary Jehovah ny andrasan'ny Davida fa tsy Saoly akory. Ary za mampahery anao androany. Fa zay miandry an'i Jehovah iaka mandroso ery. Elatra ny akarany taka ny voromahery dikan'izany hiakatra ambony be io. Mbola voalokanga aza no tendreny io mampangovotra ny mpanjaka. Maika farahino hitana sabatra. Maika farahino mena seza fiandrianana. Ny fanjakana manodidina. Vao mare anjany hoe Davida mpanjaka zany, tonga dia miofotrofotra tena mifony. Fona maître. Fona tompoko ao. Halleloia. Satria nanino? Satria niandry an'i Jehovah izy. Halleloia. Men'Andriamanitra an'izany ianao sandola. Rapitsika patsivo hivavaka momba an'izany tsika. Angatahantsika io ositra tao amin'ny Davida io. Fa ny olona ho azo an'izany io zany dia olona manana faharetany. Olona vonona hiandry an'i Jehovah. Fa tsy olona anao dinga andava. Andingana an'izao andana tohatra be dia be ny olona tonga dia te andingana zavatra bebe. Fa za miteny anao, raha ty amin'Andriamanitra ny sehatra tianao hivelarana, manana faharetana. Ekeo mitondran'Andriamanitra anao. Ary za miteny anareo mampaela indrindra nareo amin'ny groupe izay maresy. Ny anjara andraikitra omena anareo, ataovy am-pifaliana. Ataovy am-pifaliana. Fa tsy maintsy efa ao andapa aloha ianao zao, dia tendreo ny lokanga anao. Tendreo ny lokanga anao. Hanga lokanga dia misy idirany amin'ny mahampanjaka, dia ho hitanao zany mpanjaka manjaka lokanga aza ny azy mampatahotra. Lokanga ny azy tonga dia matavoaka devoly. Lokanga maika hafany sabatra sy ny lefiny. Zany inge tanjon'Andriamanitra aminao. Anositra anao any Jehovah mandrasa. Fa zay miandry an'i Jehovah dia tsy mba misy diso anjara ary tsy mba misy diso fanantenana. Mino fa vorainao zay afatra izay. Araka ny teny taminao hoe any amin'ny Samuela faharoa toko fadimy any. Any vao andiny voalohany. Samuela faharoa toko fadimy andiny voalohany. Dia tonga tao amin'ny Davida tao Hebrona ny firenena Israely rehetra ka no indreto izay fatoranao sy tofa. Tamin'ny voalohany mbola Hebrona. Mbola tao Hebrona fotsiny izy ny nanjaka. Mbola tao Hebrona fotsiny izy aloha ny nanjaka. 7 taona izy nanjaka tao. Dia ny 30 taona ambiny nanjakany tamin'ny Israely rehetra. Hitanao, nanita tanàn'Andriamanitra zany mbola fanjakana kely. Mbola tanàna kely aloha ny nampanjaka azy tao Hebrona fotsiny. Satria manino? Makatray kefy ianao e. Zay matoky amin'ny kely ozy ny tenan'Andriamanitra dia ataony manapaka amin'ny be. Ekeo aloha Hebrona io. Eto tsara. Anjakao tsara aloha Hebrona. Fa tsy maintsy anjaka. Ireo nge tsy Davida. Zay ny hoe Davida io fa nitadiavina foana. Reto olona eto ireny nitady azy. Reto izay tonga teo amin'ny amin'izay ny firenena Israely rehetra. Dia tena atao momba manjaka aminay eo momba anjakao raha angazy eo. Tsy anao tsoa tena izao dia tsy mba hanjaka fa iza fanjakana mba omeo fanjakana re tompoko. Pozizin'ny olona mba momba manjaka aminay. Fa mety fe ianao Davida raha mba manjaka aza dia Hebrona rery moa ny anjakanao fa mba hanjakao ny Israely rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy hifampitadiavana ianao io. Miandrasany Jehovah fa hifampitadiavana ianao io. Halleluia. Iza no mitady azy, iza no tsy misy azy izy eto. Fa za miteny anao andraso Jehovah fa ho avy zao anao no mety tsy nahita azy. Tsy haiko firy taona, firy volana. Fa ekeo am-pifaliana io. Tendreo ny lokanga raha zay no. Fa ho hitanao zany ianao zany ny fampitadiavana avy momba manjaka aminay. Halleluia. Ho tahin'ny tompany antsika rehetrarehetra. Matoky ava vorainao zay afatra izay dia mba ho tonga aminao anie zany hoe elatra ny akaranao taka ny voromahery, azakazaka anao fa tsy ho sasatra. Andehanao fa tsy ho reraka. Samy mahery daholo isika rehetrarehetra. Tonga amin'ny fizarana fahatsapana-tsika. Ino ny kantoko dia mino fa manana fahatsapana fizaraina koa sy nareo nareo dia tsy manana fahatsapana zaraina atao aoriana izany zavatra rehetrarehetra izany. Dia afaka miantso nareo ino ny kantoko iny
asoasiko an'izy daholo ny tsara ny tompo ry havana mahafinaritra Jesosy iny ny kantoko iny. Misy aminareo ary manana izara-pahatsapana milohan'ny inotsika hira dia malalaka be tsika zao miditra amin'ny appel tsika. Iza no izara-pahatsapana izay mizara-pahatsapana voalohany dia izy no soran'Andriamanitra voalohany mihitsy eto. Alleluia, alleluia. Ndao ary ranabavitsika nivadika kely indray aloha androany tsy tojo indray aloha ny voalohany teto androany fa ranabavitsika Yama ho soran'i Jehovah ne ianao dia ianao no tafiditra voalohany zara-pahatsapana. Inona ary ny fahatsapana azonao zaraina androany? Halleluja, tain'i Jesosy pastera, tain'i Jesosy tsika tsirairay avy. Tena makasitraka fa tena mahakasika be ny toritena ary dia tena ny zavatra niseho tamiko androany tsy tantaraiko eto mbola izy fa tena nakasika anahy dia teo amin'ny teo am-pitendrena lokanga na tonga amin'ny Josefa ho voaositra mpanjaka dia tena hoe zay tena ny teo amin'ny teny koa hoe zay miandry Jehova androso hery. Ka tena hoe dia Jesosy makasitraka anareo mitondra izany teny mamy izany nareo mivady fa tena hoe makasika be nanomboka voalohany ka hatramin'ny farany atobotobo be ny ten'Andriamanitra dia maherentsika tsirairay avy androso hery daholo ny antsika tsirairay avy ihany danositra Jehova zany fa ho tonga amin'ny tanjontsika tsirairay avy dia voninahitra ho an'Andriamanitra reriana. Alleluia, alleluia. Mankasitraka indrindra anjoky amintsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Andriamanitra manankirepa-savona anie hahamaly fitianao zokiama dia mitombositra dia mitombo fahasaovana hatrany hatrany isika rehetrarehetra. Ndao indray tsika piditra olona hafa mahafinaritra maromaro nareo ny izara-pahatsapanao dia ndao ary tsika piditra olona hafa indray izara-pahatsapana ihany koa hisambotra fahasoavana ineny Charline tsy tafiditra izy fa connexion, problème na connexion ny problemany. Io izy fa miantso dia tsika raha tafiditra izy ratsiratsy moa connexion any Madagasikara tsy fanomezan-tsiny mihitsy fa dia mbola tsy mety tafiditra aloha izy hatreto tsy tafiditra mihitsy izy. Mialatsiny indrindra nefa tsy tafiditra anao amin'ny problème na connexion dia ao aorian'indray iny mihitsy. Andao indray ary tsika hijery olona anankiray hafa. Tain'ny tompo ary raha tojo inona ary ny fahatsapana mba azonao zaraina amin'ity androany ity raha tojo anao ny fitenenana. Izao tsika rehetra dia mankasitraka ireo mivady tamin'ny toriteny fa nampahery sady nampitombo ny fanantenana amin'Andriamanitra indray tena nakasika anahy ny tantaran'ny Davida mihitsy ilay etape ny dingana nalovany mandra-patongana ny tompanjaka tena hoe maharitra tamin'ny fiandrasana ny Jehova hoe tsy nadia voaositra izy dia tonga dia mpanjaka fa mbola tendry lokanga dia mbola nikaritavika dia niandry foana izy niandry foana na nihetry tena ihany koa dia izy hoe ny tena nakasika be anamiko hoe notodiavina izy tediavina ny Samuela dia hoe mbola nitediavina io indray mpanjakaina ny tena nakasika be anahy dia le programme raha tsika raha-pitsy maraina koa ny efa mampakitakitaka dia sady alleluia tena finaritra ny raha-pitsy amin'ny commencement maneta raha tsika rehetra dia afaka resao pastera mizomba fa finaritra amin'ny fotoana dia tain'i Jesosy daholo. Alleluia. Mankasitraka tojo mankasitraka dia tahin'ny tompo dia tondray tendreo tsara ny lokanga tojo tendreo tsara koa ny lokanga fa ho ampiasain'Andriamanitra ianao dia tahin'ny tompontsika rehetrarehetra. Mbola misy ao ambadibadika ao tsy mbola vitan'izay ny fizarana fahatsapana mbola misy ao ndao ampanjotsika indray ary ranabavitsika $100. Halleluia, $100 indray ny zara-pahatsapana amintsika eto androany ndao to dia ampitenentsika izy rehefa ao tahin'ny tompo ary $100 anao ny fitenenana inona ny fahatsapana androany. Tain'i Jesosy pastera dia makasitraka ny fitenenana makasitraka na rivady tamin'ny toriteny fa tena eo ny fahatsapana vaika androany tena hoe mampahery be satria mbola efa vavaka efa voaositra isika misy ady izy latovy be tivy fa ny tenin'Andriamanitra teto dia nampahery be
dia miandry Jehova dia mandrosira raha tsy miandry Jehova tsika dia tsy amposketa miandry Jehova tsika dia androsira dia voaositra dia taindrosintsika rehetrarehetra dia izay ny tena mahakasitraka. Alleluia, mankasitraka indrindra ny nao ranabavy Sandola dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana ane amaly fitianao dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany misaotrana rehetra izay mizara fahatsapana. Nao piditra olona hafa indray ary tsika nao mpanositsika indray ary ranabavintsika Erika. Inona ny fahatsapana Erika azonao zaraina androany? Tain'i Jesosy pasitera dia tain'i Jesosy tsika rehetra dia mankasitraka pasitera na mety tenena dia na zany tena fahatsapana azoko teo sady nahakasika be anahy dia hoe Andriamanitra kara afaka maniraka olona tsika minositra tsika dia nefa koa zany mbola afaka maniraka fanaratsy rehefa ohatra tsika ka manomboka hivavaka iny dia raha ny eo fiainatsika dia izay ny tena mahakasika anahy pasitera satria efa niainako ilay izy dia tena hoe mankasitraka tamin'ilay tontolo angamba mbo mampiorina sy mampijoro foana dia vikotra amin'Andriamanitra dia mahatonga ahandry an'Andriamanitra foana ninona zavatra mitranga dia mankasitraka indrindra narovady dia tain'i Jesosy tarabôly amen. Alleluia, mankasitraka anao ihany koa tamin'ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana ane amaly fitianao. Mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany misaotrana rehetrarehetra izay zara fahatsapana fa tena mampahery ary mahafaly ny maheno ny fizarana fahatsapana na zary izay namelabelatra dia hitako mihitsy hoe tena ilaiko be mihitsy le famelabelana le fizarana fahatsapana hoe ay tato zany nakasika an'ilay olona, ay tato zany marina tokoa izay zavatra izay ohatra izao ka dia misaotra anareo mahafinaritra be mihitsy ny fizarana fahatsapana. Tsisy ampahela tsontsika satria tsy mety tafiditra ny Charline dia andao antsika enohira amin'izay ao natiritytsika tonga dia hivavaka avy hatrany raha lasina bavy malala. Mino finaritra ary tsika rehetrarehetra tahiny tompo daholo izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery.
Amen, Jesosy. Misaotra anao zay Jesosy amin'ny fotoanandroany. Isaoranay ianao ny tsy fatapahany fandarana. Isaoranay ianao ny tahino amin'ny connexion. Isaoranay ianao reto mpanomponao zay tonga teto menao hery. Narovanao tamin'ny torimaso fahafatesana. Narovanao tamin'ny torimaso am-panahy. Ary tonga somatsara teto niara-ny niara ny tenin'Andriamanitra, niara nandray teny taminay. Voninahitra ny ho anao Andriamanitra tsy totera laza saotra ho anao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Angatahako aminao Jesosy dia izao hoe ampaherezo izay hiandry anao, mila miandry anao zay. Ampitombo ety am-pandehanana ny herinay eo am-piandrasana anao fa tena mila anao zay ary tena miandry anao zay Jesosy. Oka mba hanapaharetana daholo izay satria miara-mandeha aminao zay Jehovahandriamanitra. Ny Andriamanitra mitsinjo ny farany. Ny Andriamanitra manomana fanjakana ho anay. Dia io izany teny izany mba taka ny vonafafy ary hifahafainy amin'ny tany lonaka. Dia ianao hiaro ny vo, ianao iraika ny fanainao masina, izana mafy Jesosy androany. Ny fanainao masina nondraka izana ny ampony reto olona reto ka hitsiry, aniry, hamokatra amin'ny zato eny tsy manam-pataperana.
Pianaranao Jesosy ny agnatahako an'izany vavaka izany matoky sy mino aho Jesosy fa ho tehirizinao zany ary dia tsisy na dia ray azy vozy etsy aminy. Ho tahinao tsirairay avy dia omeo hery ary ataovy mba samy tonga amin'ny fanjakana tsirairay avy izay eto amin'ity tany ity Andriamanitra tonga amin'ny fahombiazana tsirairay avy izay rehetrarehetra reto Andriamanitra. Mianara-maerinao Jesosy ny agnatahako azy izany ary ho tahinao ny fotoanana iram-pitso, ho tahinao ity izay sabata fafinaretana ity mba tena ho sabata feno fanatrehanao Jehovahandriamanitra tsy toa. Dia laza saotra ho anao be ny tsy voalazako kely ny fahalalako ary fony fisainako fa mankataka aminao Jehovahandriamanitra mihoatra lavitra noho izay mba nieritreretinay rehetrarehetra ny ho ataonao amin'ny tsirairay avy. Manao ny voninahitra mandrakizay dia voly sy ny satana faritra amin'ny rahanao tsy afaka hitsaingoka anaty litera ray aza tamin'izay teny nitoriana teto androany. Fa ilay teny rehetra teto kosa dia hiboboka amin'ny fiainana mandrakizay ny ampona tsirairay avy amin'ny fiainana manontolo. Halleluia. Amen. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena zao mpandrosotsika ny babotsika Lina hivavaka ho an'ny firenena. Tahin'ny tompo ranabavy Lina anao ny fitenenana. Tahin'i Jesosy paster dia tahin'i Jesosy sika manaraka izay miaraka manaraka izao vavaka fiambelana izao dia anovako ho an'ny firenena isika. Ry Jehovah Reny Masina Ray Amanay indrindra dia misaotra anao lehibe dia lehibe izay tamin'ny teninao izay notoriana teto indray androany. Tena afatra mamy tokoa izany afatra izany satria mampijoro anay Jehovah araka ny teninao hoe ny fihevitro tsy fihevitrareo, ny lalako tsy mba lalanareo. Tena tsy takatry ny saina tokoa Jehovah izany fitantananao sy ny fitondranao ny fiainana izany. Ampianaro izay Jehovah mba ahay andry ianao na amin'ina dia anana faharetana tokoa Jesosy mba tena hitombo hery. Ampianaro izay anana toe-po tahaka ny Davida tena hoe naharitra fitantananao tanteraka Jesosy izany mba hangatanay ho anay izay rehetra anatrika izao vavaka teto izao Jesosy tena hoe vao aminao mandrakariva dia atoky ianao hatramin'ny farany. Dia izany koa mba hangatany ao amin'ny firenenay Jehovah marobe ny malagasy izay mifikitra aminao. Dia tena hoe ampio ny tsirairay avy mba hanana faharetana ihany koa Jesosy na ninona zava-misy ao amin'ny firenena ao izay fantatro tsara tokoa. Tsisy miafina aminao ny toe-pon'ny fiainana amin'ny firenena ao tena hoe be ny mahantra, be ny mijaly, be ny ory Jesosy. Kanefa dia ampianaro izy ireny Jesosy malalo mitodika aminao hifikitra aminao mandrakariva ny ninona zavatra lolovan'izy ireo amin'ny fiainany. Dia matoky izay Jesosy malala fa izany vavaka izany dia tena hoe raisinao ary ho tanterahanao any malagasy tsirairay avy. Dia tena ho tafavoaka ny firenenay Jesosy ao anatin'izao fahasahiranana mianjady izao. Dia misaotra Jesosy malalo voninahitra dia taferinao anao rery any. Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra anao ranabavy Lina tao anatin'izay vavaka izay nentinao izay vavaka ho an'ny firenena. Andriamanitra manankiram-pahasoavana anie hahamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Misaotra antsika rehetra ihany koa tonga niaritra teto niaraka taminay fa hamaly fitianareo anie Jehovah. Dia raha mbola tsy tonga amin'irao lanitra Jesosy ka tahin'ny tompo velona somatsara totsika rapiso. Dia rehefa avy eo antsika dia efa eo na amin'ny 7 maraina. Halleluia. Miaraka amin'izy amin'ny rahalahy Allemagne amin'ny commencement kely rahana amin'ny Jonathan dia fampitinana ny tokotena Andrianandro rahana amin'ny rahatojo. Tapitra ny commencement kely fampitinana tokotena rapitso amin'ny 10 sasany eo dia milancer Zoom amin'izay dia ao anaty Zoom antsika no tanteraka commencement hivavakitsika, hira fiderantsika, ekoakitsika, anao vavaka torapotsika. Halleluia. Dia tapitra indray izay any amin'ny ray sasany amin'ny roa any dia manomboka indray ny fotoam-bavakatsika live fotoam-bavaka sy toriteny sabata amin'ny roa sasany. Izay ny programantsika androany. Sao mety ahiny tompo daholo mba hireza daholo misaotra anao hatramin'ny farany. Akiradio point radio 1 afahanao mihaino no japeo akiradio misy toriteny isaky ny adiny telo amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny folo maraina amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny folo alina. Sao mety ahiny tompo daholo tsika rehetra. Amen.